Isaorana ilaina ary no nihinanimezana antsika andro indray amin'ity talata roapolo febroary roapolo sy roa arivo miaraka amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ianareo ary dia ao anatin'ny afaliana tanteraka no ananterana ny araoamba ombam-pirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny Ranomasina. Iaraka eto tsika mandritra ny ora roa sasany anoany iresahana momba ny toetra ra-pirenena na io toe-karena na politika na sosialy zay zavatra azo resahana rehetra hoentintsika eo ary any amin'ny faraparan'ny fandarana any dia ho asitsika resaka kely ny momba ny dia fisavorovoroana maneran-tany ty manoloana ny fifanenjanana eo amin'ny tandrefana tarihan'ny Amerikanina sy Russia izay etsy andany moa zany zay fanjinja amin'ity resaka hoe Ukraine ity fa na izany na tsy izany dia omentsika tompon-dalana goavana be ny toetra ra eto Madagasikara satria eto isika no miaina, eto isika no mifandray amin'ny samsika malagasy isika ny miatrika ny fiainaneto noho izany dia tsy maintsy resahantsika ny momba n'izany fiainandra malagasy izany aiza ho aizitsika zao manahoana ny fiainantsika manahoana ny fibanjinana ny hoavy fa ny zavatra misy aloha dia tena mbola enjana ny raharaha amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io raha ny mpisehatra eto amin'ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity zany dia eo ny namana fanira zafy manantany izay diso fantatsika loatra amin'ny famakafakana ihany koa amin'ny fanentanana eto amin'ny fandarana ho avy eo ny député Rambo Salama Emilien na ny député Rambo vita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaefatra ho avy eo i tonton Raeksa izay efa diso fantatra maro ihany koa amin'ny firesahana ny tontolo ambanivohitra ny maharary ny any ambanivohitra rehetrarehetra ny tantsaha indrindra amin'ny tontolon'ny fampianarana izay hoentina hoe inona ny tena mampangiry-firy ny tantsaha amin'ity resaka fampianarana ity tena tsy mitovy tamin'ny vanim-potoana nitondrany président Marc Ravalomanana no iainan'ny tantsaha mampiana-janaka amin'izao fotoana izao ary dia hitondrany fanazavana sy hitondrany ny zava-misy any tanàna rehetrany ny ampaham-potoana izay hidirany eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada eo ihany koa ny zokibe Tabera Christian izay mpisehatra ihany koa izy tsy hoe vahiny izy fa atao hoe vahiny tompotrano satria efa matetika izy miakatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada izy moa dia fantatsika amin'ny kaskety BTB izay hoentiny anatin'ny RMDM izy any amin'ny sehatra maro samihafa izy dia ho hitantsika eo ny momba zay resaka CRN sy ny sisa PDB fa hiakatra eo ihany koa izy dikan'izay ho feno dia feno ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity fa mialohan'ny zany rehetra izany dia arabaina isika rehetra aloha izay natratra ny tsingeritaona naterana tamin'ity anio ity anisan'izany ny namana Yarfin izay manamarika ny tsingeritaona naterahany amin'izao talata 12 febroary 2024 izao miarabany namana faniry razafy manantany efa eto akaiko eto ary dia andray ny solombavambahoaka Emilia Rambo Salama namana faniry zany rehefa avy eo miarabanao faniry ity zany le hoe 2022 ndao ary eny ara dia miaraba sady misaotra nyrena no miaraba reo teknisianina zay miara-miasa amintsika amin'izao fotoana izao na dia somary ratsaratsy aza ny andro dia miezaka mampita ny fifandraisana amin'izay tokony ho izy reo teknisianina marobe zany zay miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo isika rehetra araka ny tenenindrina teo dia arabaina atao safy be masina ho avokoa zany ny fiarabana feno firaritso ary fandraisana ihany koa ny fankahirezana avy amintsika izany ny vaovao aloha zany marobe dia marobe mihitsy ny vaovao raha ho amin'ity androany ity fa anisa misongadina tamin'ireny
ny vaovao zay naoraka be mihitsy omaly teny amin'ny tambajotra sosialy teny ary mbola hatramin'izao itenenantsika zao de resaka zanaka solombavam-bahoaka izay hoe tsy naharaka ny azakazaka amin'ny fanaovana zay gym izay dia napiakatra hanga solombavam-bahoaka zany ary napita amin'ny vatana ny fifampiresahany tamin'ilay prof de gym teny Andorany fotsy teny de betsaka no tohina tamin'izay hoe manitsakitsaka ny asan'ny fanabeazana ny fihetsikinga solombavam-bahoaka tao anatin'iny raharaha iny. Iresaka amin'izay tsika rehefa avy eo rehefa avy mandray an'ireo vahiny satria ny syndicat ny prof EPS ihany koa zany dia nanao fanambarana androany manohatra n'iny fihetsika iny ary tena manameloka tanteraka mihitsy izy ireo ary ao anatin'izay moa dia ho vakitsika ny fomba fijerindreo syndicat ny prof na EPS zany ny amin'ny tranga ny seho omaly iny satria nahazo sehatra firenena lizy raha-pirenena lizy dia rehefa tonga ny famelabelarantsika mikasika n'ity raharaha ty dia avelontsika ho vakiny ity fanambarana ity zany mety isy fihetsiketsehana ve mifandraika amin'izay fa ho hitantsika eo ihany moa zany rehetrarehetra izany fa tamin'ny direkta natonga solombavam-bahoaka omaly de niantso Andriamatoa minisitra mihitsy izy fifampiresahana tsotra amina zavatra tsotra de entina amina sehatra ambony be ohatran'izany de le fikirakirana Facebook moa tsy hain'ny sasany sy miporte an'izy de lasa tonga amina sehatra nasionaly eto zao tena manahirana de manahirana mihitsy de ho resahantsika mihitsy satria le culture sekoseko lasa manimba zavatra be mihitsy de io izy hatrany ambony katraty miseho ohatran'izao de miseho amin'ny endriny samy hafa mihitsy le sekoseko de ho resahantsika izay rehefa avy eo de aza tesitra rehefa tenenin'ny olona hoe tadedaka ny oeraoera satria ohatr'izao mihitsy ilay antony itenenan'ny olona anareo anaty fanjakana satria zavatra tsy tokony naseho publika tamin'ny alalinay direkta de asehonareo de ianareo ihany mitondra lizy eo amin'ny sehatra nasionaly de lasa simba le image ary le olona ihany koa sorena satria mpanabe no voatoka anatin'izany rehetrarehetra zany de manetsika any ampony rehetra zany ho resahantsika izay rehefa avy eo akoatran'izany te hiresaka kely lafi ny jiramatsika ny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ho resahantsika ihany betsaka ny azo resahany fa hiaraka amin'reto vahiny reto tsika de nanelanelana iny efa mitsaingotsaingoka ihany zay azo tsaingohana amin'ny adevitra rehetra zany fa efa eto akaiky eto ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra dia ny député Rambo na Rambo Salama Emilien zay voafidy teto amin'ny boriboritany faefatra eto amin'ny raha teo koa no misy ny fandefasantsika ity fandarina ity sady manoko kokoa ny any amin'ny faritany rehetrarehetra any zay mandray antsika amin'izao fotoana izao eny ary miarahaba Andriamatoa Rambo Salama Emilien toto matsara eto tsika monsieur le député dia miarabanao faniry miarabanareo teknisianina rehetra mapita izao fandarana izao any ivelany sy eto an-tanindrazana miaraba koa ny eo amin'ny radio Mada zay mandray anjara koa amin'ny fampitana ny vaovao dia miaraba manokana ny eto amin'ny boriboritany faefatra zay circonscription nalan'ny tena ary misy toromarika omena eto momba ny andraikitry ny antoko ato amin'ny boriboritany dia mba miangavy anareo eto amin'ny boriboritany faefatra na any atsena zany na mivarotra na ny abroretrarehetra mba andefa ny anaraka tsara ny fandarina hatramin'ny farany mba mezana zay toromarika zay hoan'ny antokotsika manarak'izay dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra faniry sy namana rehetra raha mbola nomena androandroany satria betsaka tokoa ireo naniry toatsika izao hoe mba afaka anao ty fandarana ity afaka hitafasidinika mivoaka rehetrarehetra kanefa moa araky ny fitenenina hoe sika olombelona volovarin'Andriamanitra dia misy ny tsinjainy amin'ny zay fotoana tokony anaovana azy misy mbola velany ho masaka tsara ka dia isorana azy zany ary dia maneo ny fiaraha-mioritsy sy fianonana feno koa amin'ireo fianakaviana manana ny havana lavo ary andreo anatin'ny tsy fahasalamana dia mirary fahasitranana tanteraka misaotra fanirina amin'ny fitenenana ary alohan'ny tena idirantsika amin'resaka angamba dia misy tsetsatsetsatry tsiaritra kely anankiroa reto aho teneniko voalohany momba ny fitaterana za moa Sonerana no mipetraka
de somary miodina kely amin'ny arrondissement zany alohan'ny mandeha magatia hijery ny zava-misy de mandalo any amin'iny Anosy be iny androany de misy voie rapide moa izy iny de misy voie atao an'ny bus ho an'ny bicyclette fa dia voie rapide lasa andehana bicyclette sy sarety de mijery fotsiny le mpitandro filaminana le police manao régulation le circulation de za moa manao an'le ka hoe camouflé iny de tazan'le police angamba de ontsoka soufflé nandefan'le bicyclette sy moto zany mba malakilaky nareo hoe sarety malakilaky nareo atsiany lalinareo fary de zay hoe zay le malagasy zay tsy maintsy misy mpitandro filaminana foana vao nara-dalàna zany hoe matony olona manao an'izany dia efa tsy milamina tsony zany ny fiainan'ny olombelona eto Antananarivo fa manao zay araky ny tiany amin'ny resaka tsy fanaran-dalàna. Ny faharoa manarak'izay de omaly hariva somary efa nisy oran'orana kely de nisy rivotra tokotokony tany amin'ny enina sasantany teo Akadimbahoaka de sindra nandeha mivoaka andeha eny Mazoriva eny Fenomanana tonga Akadimbahoaka miala ohatrany manko Akadimbahoaka 45 minutes inona ny antony nisy an'le orana de nisy an'le rivotra de efa tsisy an'le mpitandro filaminana tsony police intsony manao ny régulation ny circulation de le cas danseur amindreo bus reo Akadimbahoaka amin'ny lalam-by reo no manao mitsoka sifflet manao police centre koa manao mandefa ny manao régulation circulation zany de eritrereto am'zany zany hoe rivotra kely ohatran'izany sy erikeritra kely efa tsy hitanao police de eritrereto am'zany zany hoe raha oram-be sy maizina ny andro ka misy miantso ny olona anelakelan-trano hoe vonjeo fa misy an'izao petraka amin'ny fanontaniana hoe ho avy eny mpitandro filaminana sa tsy ho avy zany ny zavatra hita hoe tsy tsatsitsaritra zany iainan'ny vahoaka ety amin'ny boribory fa ifatra ary mino fa ho zany daholo ny any amin'ny rehetrarehetra any satria ro police reo ane compagnie anankiray miaraka no iarahandreo hoe de tsy maintsy fa mahazo consigne ndreo tsy maintsy mifampiresaka reo de eritrereto fa zany ny zava-misy eto amin'ty atao hoe Antananarivo renivohitra tia eto amin'ny boriboritany fa ifatra de zay rana amin'ny boriboritany rehetra de eritrereto mahazo vahoaka any ambany ravikazo any zay angamba le tsitsaritra faniry fa de eny vahoaka zay zavatra de anjara vahoaka mieritreritra hoe ahoana mariny ty fiainany ty zay samy mandray an'izay any koa zay tandrefiny eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana zay sy ny fitandrona filaminana tonga de zay ny adevitra ifampiresantsika deputé Ramboasalama Emilien satria io moa zany le ny rehetra samy amin'ny fahaizany raha daholo de tonga de zay no sotomboka avy hatrany ty resaka tsy fandriam-pahalemana ty satria ny zavatra nitranga raha tamty 2019 nakaty tena miseho amin'ny endriny hafa mihitsy zany le izy ny nahazatra hatramin'izay de hoe kidnapping fa eo amin'ireo indo-pakistanais zany fa tena nahavariana deputé Ramboasalama Emilien dia kidnapping malagasy zay indray ny misy amin'izao fotoana zao ary le kidnapping malagasy de eo ny zaza sy ny reniny eo le hoe zaza varira eo ihany koa le renim-pianakaviana manakatao eo le hoe mpandrara any ambany volo samy hafa any misy an'izany fa akoatran'izay ihany koa eto an-drenivohitra isika de mahita an'le hoe ataka na mpitondra moto amin'ny boiron misy fantsika fa eo amin'ny faritra samy hafa koa tsika na zone rurale zay manodidina antsika eto ihany de mahita tsika isan'andro san'andro fa mandry tsy lavolony vahoaka satria indraindray de misy ireo ataky amerme zany zay mandeha any amina faritra zay somary mangingina zay tsy lavitry ny tanàn-dehibe kosa nefa misy an'izany araka ny zavatra reka saika tena hoe mijaly amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana lay eto Madagasikara de lasa misy an'le exode rural izy mitsoka any ambanivohitra lay malagasy le tatsa le voatondro fa 20% taloha tsy haiko moa tonton Raheky savay mbola mahita an'izay mbola tatsava eny ny akamaroan'ny olona ary mbola mahazo fafinaretana ny any ambanivohitra ve le malagasy fa saika le tontolo tsy fandriam-pahalemana de mitsoka le malagasy miakatra an-drenivohitra aty an-drenivohitra nefa tsy mifanetana amin'le faripahaizana tsy mifanetana amin'le hoe hitady asa aty nefa tsisy asa zay tena hoe matanjaka arakaraka le zavatra tena filana amin'ny akabeny de lasa miasa trano zay tsy
miasatrano mivarotra zay tsy mivarotra mamorona toeram-ponenana eny la réunion kely eny ambany tunnel eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny dia lasa matanjaka be le tontolo ny fantrana. Député Rambosalamy Emilia, zany rehetrarehetra zany a mahakasika ny tontolo tsy fandriampahalemana, inona ny azo resahana amin'izany? Teninao farantao moa dia hoe tontolo ny fahantrana mahatonga an'izany, tena marina mihitsy zany rehefa nytenentsika teto. Satria raha manam-bola ny olona, raha misakafo ny olona, raha manana asa ny olona, raha mianatra ny mpianatra, raha mikakana ankizy, raha voalo ara-dalàna ny hofatrano, raha voalo ara-dalàna ny jirama, raha mba mandeha ohatran'ny olona rehetra mandeha hiasa mandeha bus fa tsy mandeha tongotra, raha mba mahavita ny karama ray volana ny fiainana ray volana ny karama fa tsy voatery hanao avance any amin'ny banky dia isaky ny tapa-bolana dia mandeha ary hitantsika zany amin'izao fotoan'izao any amin'ny banky eny fonctionnaire madinika sy ndrehetrehitra manao an'izany amin'ireny France reny. Zany hoe tiako tenenina dia zao tsy resaka le fandriampahalemana io dia tena le vokatry le fahantrana ary ny fiainan'ny malagasy ray manontolo dia mahamay amin'izao fotoan'izao ary mena dia mena, tsy haiko hoe inona ny mena ambony mena raha resaka itenenina nyty hoe signal amin'ny ty fa dia tena mena dia tena midorehitra ary tsisy tsony hoe couleur hafa. Zany ny fiainana amin'izao fotoan'izao. Le zavatra ny tany saiko rehetrarehetra teo dia iainandra malagasy ary le fahantrana tanteraka miseho no miteraka an'ilay atao hoe violence herisetra dia le violence no miteraka an'ilay atao hoe climat d'insécurité. Mandray ohatra fotsiny ny any amin'ny tontolona ambanivohitra aloha teneniko resaka dalo. Ny akabetsahan'le manao dalo amin'izao fotoan'izao ny dia mahita an'le tsy fananam-bola, tsy fananana asa, tsy afaka mamokatra dia lasa manita-kevitra hijery ny hoe aiza mety ahitana asa, aiza mety ahitana sakafo, aiza mety ahitana vola. Zay zavatra zay zany raha ohatra ampifanohizina dia tonga dia mazava be hoe tsy manana an'ilay programme d'intégration sociale zany sy insertion sociale ity fanjakana ity. Resaka sociale tiana tenenina dia zavatra tsotra hoe mba tsy hivezivezen'lohan'ireo olon'ireo tsy manana asa san'ireo inona tokony ataony ny fanjakana, mba tsy hidiran'le olona amin'le violence inona tokony ataon'le fanjakana. Tokony ataon'le fanjakana raha ny tontolona ambanivohitra dia mijery hoe zao ny isan'ny olona tantsaha ty, inona no azo atao ety inona no azo menandreo tanora reo dia andy tokony orientena le programme d'intégration sociale. Inona no mahazo andreto olona to hoe vezivezy reto sy ndretrarehetra reto zay mety andeha any amin'ny resaka anaovana violence dia any tokony jereny le fanjakana ny hoe inona tokony atao hoe programme ny insertion sociale. Tsy afaka amin'izany ministère amin'ny population zay tafiditra ao anatin'izany fa tsy hoe ministère andeha zara zavatra ery fotsiny rehefa misy ny cyclone, ministère andeha anao rehefa tonga ny 8 mars fetin'ny vehivavy dia andeha anao hoerahoery araka mivadiny ny lehibe rehetrarehetra eny dia reto zay vehivavy dia miaraka amin'ny vehivavy parlementaire rehetrarehetra dia miseho tsy izany ny ataon'le ministère ny sosialy fa tena hijeriny any fotony tena marary ny olona amin'ny resaka sosialy io ka tsy fisiny zany no mahatonga ny rehetrarehetra io. Tokony ho jereny zao ohatra hoe ireny vehivavy atao hoe divorcé reny mamelona ny zanantelo sy ny rehetrarehetra ahoana fomba tokony hidirandreny natao amin'ny fiarahamonina, ahoana ny hitezanandreny azo ministère ho atao zany zavatra zany. Ireny atao hoe olona efa navita ny sazy avy any amponja reny ary
anisan'ny atao hoe andraikitry ny ministèran'ny justice sy ministèran'ny population zany ahoana ny atao amin'ireny olona reny ny fiarahamonina inona ny azo ampanaovina azy efa sendra mafy tany ary efa niaina tamin'ny resaka hoe nanaovana ny formation insertion sociale tany izy zay atao amin'ny ministèran'ny justice inona ny azo asa ampandraiketana azy aty ambanivohitra aty fa matetika reny olona reny rehefa tonga any de hoe zay efa tany tsy afay efa hitanay le enjana be de tonga de ny antady anakarena malaky ny angalatra ny amon'olona de zany dolo io resaka le tenenao teo hoe resaka maka manao kidnapina samy malagasy maka manao kidnapina reny zaza varira reny ny famonon'olona mpangalatra ny omby tsy tenenina tsony ny famakinantrano tsy tenenina tsony ny manolana tsy tenenina tsony zany dolo satria maninona tsisy politika mazava mipetraka amin'ny zavatra io any ataondreo ministera roa fa mandeha amin'ny fotsiny olona de zay reny olona reny raha tokony izy jereo tsara ny zay mahatsara ny hoe mba jerena ny fanaon'ny olona any ampitan-dranomasina any ny olona rehefa mivoakany any amin'ny gadrany any ampitan-dranomasina any de fa tsy maintsy arahan'ny ministera ny fitsarana tsy maintsy arahan'ny ministera sécurité publique hoe manao an'io fa ny atsika voavoaka eny de lasa any ka azagaga ianao raha ohatra ka mahita hoe eto Madagasikara voavoaka herinandro de fa lasa indray miverina any tamimora verina indray any tsy hafa ary rehefa mivoaka avy any dralahy de eloka mafimafy kono zany no ataony dralahy satria maninona efa hitanay io hoe tsy problème anay io de efa fantany hoe raha izao any manao raha izao ny eloko ataoko dia eo amin'ny enimbolana fotsiny de miafy kely any aloha mihinana gagazo izy dralahy mbola de miverina indray de manao mafimafy indray aty de ohatran'izany foana izy inona mahatonga zany les politiques l'insertion sociale sy l'intégration sociale misitsy no tsy misy eto Madagasikara eto fa neny gasy rehefa hoe manya de tsy anjaranay intsony zany fa anjarany tompona ndraiky mpanjakana any ambanivohitra any nefa zany zavatra any tokony miala aty ambony zany zavatra any miala aty amin'ny exécutif aty amin'ny faratapony zany zavatra any programme gouvernemental de aparitaka any zay zany rehetrarehetra zany no mitonga ny olana rehetrarehetra mihina satria mantra ny olona efa nyteneniko rehetrarehetra teo hoe raha 2 nisan'ny ministera eto Madagasikara mandrafitra ny gouvernement io de tsy misy ministera anankiray mba hoe mba milamina ny eto fa tantara grave daholo ny fiainan'ny ministera rehetra raha mifiainan'ny vahoaka malagasy fianarana zao de ahoana zany zao le mpianatra am'le EPP misy 2 arivo mahery simba hianatra izy reny fa efa grave any zany fianarana tsy maintsy mandeha fanadinam-panjakana tsy maintsy taterana ozy izy ny ministera ahoana zany zavatra zany de zao hoavy ndray le cyclone cyclone de tsy maintsy hijanona indray ny fianarana ary tenena hoe cyclone ity enjana be no batsiray de makaizy zany rehetrarehetra zany zany tokony efa raha tena mpitondra de efa nisy fijerena de melo efa nisy anticipation nataon'ny mpitondra fa tsisy an'izany maly de tsara kely maly gaga tena mba gaga hoe tena mba miandralesina amintsika reto fitondrany reto fa raha ny teniny général lehibe any BGRC maly de hoe izay zao efa mianticipation efa mianticiper mihitsy niaraky ny teniny ny filoha hoe manaovina reo anticipation tsika efa ela be tsika no teny an'izany teto fa de vao maly izy miteny hoe indry zao zany tsy anticipation ny tenen'le finoa fa coordination organisation ary leadership fa maly izy niteny gaga be anticipation de hoe zay zany vao fantany le izy hoe tena zay zany le izy indry ay zany mba mahay makalesina ihany tsara rehefa makalesina ohatran'izany mba mizavatra tsara fa tsy amin'ny zavatra ratsy de nisy an'izany zao nisy an'izany de hoe zany fialana amin'izany atao hoe herisetra sindretrehitra miteraka any tsy fandriam-pahalemana zany de zavatra efa tokony efa voarafitra rehefa tenena de melo na amin'ny lafiny rafitra miaramila moa de efa nanao an'ireny atao hoe organigramme de proximité reny anovana tsy natao région militaire tsony fa nataon'izao gendarme koa nanao azy de hoe mba manakaiky le olona de efa jerena koa any zany zavatra any hoe manahoana ny olona manao zany tsy hoe rafitra fotsiny efa ny olona tsisy de mba le structure misy keo mba atao arakaraky le olona misy eo misy général de corps d'armée eto amintsika eto misy anankiroa fa général de corps d'armée zany tsy tonga firy exactement ny isan'ny miaramila sy gendary
eo ambaninao maharakaraky nisany io fa neto amitsika raha jerena zany io pyramide any effectif io de matavy be any ambony be kalona any ambony ngeza be de ny aty ambany vitsy le miaramila zany hoe le miaramila sur terrain zany vitsy fa le mpitantana be de be ary zay koa ny problème ny resaka insécurité satria maninona tsy ampy le olona mandeha sur terrain fa aty amin'ny latabatra ny be de be aty amin'ny latabatra no mibaiko ny be de be de zay koa mila jerena koa zany zavatra zay fa telo manarak'izay mila jerena koa ny fitaovana fa nahatsana amin'ny zavatra io eto ny olombelona rehetra io de matahotra no faty daholo ary io malagasy io tsy adalan'ny malagasy no miteny hoe mamy ny aina ary tsy adalan'ny malagasy io no miteny hoe aleo maty rapitsoto zay maty androany dikan'izany de zao ho an'ny mpitandro filamina raha tena mitady résultat amintsika de mila fitaovany reo fa tsy ataon'reto ny exécutif tsy priorité zany zavatra zany tiako tenenina de zao raha mandeha ro mpitandro filaminan'ireo ka manao le asany araky ny teneniko teto tamin'ny heriny hoe occupation spatiale du terrain zany hoe mandeha en permanence any izy miodikodinany izy na an-tanàn-dehibe na andrenivohitra de mba ho assurevanao sécurité any tsotra be maninona tsy hividiana le fanjakana gilet pare-balle mba hafahafa koa ny eritreriny am'izay ny hoe raha misy mitifitra mety soka fotsiny iny da rehefa nanao éséance zany zay gilet pare-balle tifirina à 50 mètres soka midoboka fotsiny ianao da zao nefa nanao fa tsy tanteraka le izy zany zavatra zany tokony mena mpitandro ny filaminana zany zavatra affrontena le dalo de affrontena andre totakely eto Tananarivo pikapoka moto sy rehetrarehetra reto mena zany reo maninona tsy hividianana maninona tsy miresaka amindreo resaka coopération bilatérale amindreto na ny américaine na frantsay na sinosy rehetrarehetra amin'ny coopération militaire amin'ny coopération amin'ny sécurité publique maninona tsy miresaka zany de omena andreo fa le tsika gilet pare-balle de omena ny mpiaro an'reto ministre sy an'reto mpitondra ambony nefa le vahoaka zay tena tompo mifanjakana zany mila rovana ary mila ny mpitandro filaminana tokony feno any amin'ny rehetrarehetra any tsy misy le izy raha manao ny asany koa ny olona satria mamy miainaka za tsy te ho faty androany fa aleko mba maty rapitso de zay zavatra zay koa zany mila jerena fahatelo farany dia leo amin'ny faefatra farany de am'le fiarahamonina zany hoe ao amitsy eo fiarahamonina malagasy koa zany tena mila jerena akaiky de akaiky momba ny resaka tsy fandripalemana io zany hoe tokony tsy hipetraka tsony zany le hoe ty manan-karena de ho petahako ty manana zao halako ty le olona ty faninanana sy le olona le mantra mahatonga zavatra zany hoe minona mahatonga le izy tsy voazararadrary le ressource naturelle eto Madagasikara de lasa miteraka le felonana hoe samy ohatran'izao ihany ko maninona ianao no manana an'ity maninona ianao no manana an'ity zany hoe raha jerena zany dia misy décalage be mihitsy ny fiainan'ny malagasy amin'ny resaka classe sociale zany misy mimpanankarena de misy ny tena mantra zany hoe le classe intermédiaire zany de efa tsy hitanao tsondry fa na manan-karena ny malagasy tena manan-karena be na mantra zay zavatra zay koa zany tena tsy maintsy jereniny mpitondra fanjakana mba tsisy zavatra zay satria zay le felonana sy fanirinany fiainan'ny hafa zay ary ny tsy fizarana radrariny le ressource naturelle zay samy amin'ny malagasy eto zay ny problème nio resaka insécurité io zany no fiainan'ny malagasy eto tsy manginy fotsiny moa ny resaka inona izy teo ny abus ny maladresse ny conduite inhabituelle ataon'ny mpitondra sy ny rehetrarehetra de lasa mame fahasorenana ny vahoaka eny amin'ny fiarahamonina eny de lasa mirongatra beotra sécurité zay efa nresaka fiainana vidim-piainana tsy voazara radrariny any ianao tamin'ny volana jolay tamin'ny heritaona deputé Ramboasalama Emilien de nanambara ny filoham-pirenena fa
efa mihinany tsy fihinana ny voaka malagasy ary na mety 3 andro izy hoan'ny mpikambana ataon'ny gouvernement ampidinina n'le vidim-piainana fa rehefa tsy vity zay izy izy de anafatra 120 ahako Netreretiny voaka malagasy rehefa hoe anafatra 120 ny filoha ary le 3 andro moa zany de iny de azo lazaina hoe sarinady fotsiny satria sarotra ny ahitana vahaolona anatin'ny 3 andro fa fomba ahafahana manala ilay ministry mivarotra tamin'izany fotoanandro zany ny tinambara tamin'ireny fa mandrakity ny androany zany dia sambo faharoa ambin'ny folo amin'le mivezivezy zay manao importation ny fanjakana indray lasa manao importation ary tonga ilay sambo faharoa ambin'ny folo indray amin'izao fotoan'izao lay mitondra Simon Lucky de ino ambara hoe efa fandro ambin'ny folo ny sambo ary rehefa kajina izy raha volana jolay tamin'ny herintaona hiditra amin'ny volana jolay amin'ity taona ity zany de ao anatin'ny herintaona zany le hoe sambo 20 tenenin'ny aflo la importation mibetsaka ny adevitra miresaka an'izay ary ny économiste rehetra zay samy teny amin'izay hoe io de mahapotika mampitotongana ny vola malagasy mahapotika ny toekareny malagasy ary mamono ny tantsa malagasy sy ny usine na reo industrie malagasy satria tsy afaka mamokatra anatintsika fa lasa manondrana ary le fanondranana ihany koa dia mamelona an'ireo tantsa sy mamelona an'ireo orinasa any ivelany zany rehetrarehetra zany io zany hitantsika ilay hoe fitotongana vidim-piainana mafy be amin'izao fotoana izao ary na ao anatin'ilay phénomène an'ilay toetrandro ratsy ary tsika de omaly zao hitantsika nipoaka tany fanadina ny aingany tany Nosy-Varika nandeha ny tany Ikongo ary mbola betsaka ny memenina amin'izao fotoana izao any Manakara sahirana ny be ny tanana fa zara raha mahazara an'le vary ary tsika mbola mahazo avao amin'izao fotoana izao fa na ny fizaran'ilay tosika afamena mbola fandraisana anarina fotsiny ary any Ambodirina Ambodisaina any dia amin'ny 2 maraina ny olona de miala ny tokantranony hamonjy amin'izay fanoratana anaran'izany fa mody amin'ny 4 alina dia mbola tsy voarainy anarana efa nisy an'izany nandritry ny andro vitsivitsy iverina amin'ny alakamisy zao indray ny fanoratana anarana any amin'le hoe PP Ambodisaina ny zava-misy any Tomasina faharoa zany resantsika zany tena sahirina le vahoaka malagasy zany amin'ny akabiany député Rambosalama Emilien amasolom-bavambahoakanao mihitsiny amma hoe tena ny andalam-pitondrana sy ny andalam-pahefana samihafa teny anivon'ny commune teny anivon'ny tafika solom-bavambahoaka efa hitanao avokoa zany rehetrarehetra zany aiza hoaiza mety hoe mbola fanantenana hoe io voavavy izy ity sa de hijanona sy amafy amin'izao ihany ty vidim-piainany ty saloha vao naheno an'le hoe anafatra sambo 20 ny fanjakana dio za hoe zay indray le bizina ambony be le bizina ambony be de tsinona fa le business ataon'ny manodidina mpitondra fanjakana business tsy azonao contrôler fana business tsy azonao andefasana inspection d'état business zay ataoko hoe tena zava-doza de business manimba araka ny tenao ny toekarena malagasy ny antony de tsotra be raha économie tsotsotra fotsiny ary tsy ataoko lavabe satria tonga de fa fantatry ny olona le izy ianao manafatra zavatra BDP amina million d'euros sy million de dollars tonga eto Madagasikara nefa ianao tsy mi-exporter zavatra fa nahatsana am'izay mba isin'le équilibre amin'ny vola malagasy zany stable amin'ny vola malagasy raha mampiditra an'izany hoe 20 sambo zany ianao farana avany ivelany de farafalika matiny aloha tenenina am'izay mba ataitra ny olona farafalika matiny tokony mba 520 sambo entana mitotovy an'ireo no avoaka ondrana any ivelany am'izay fotoan'izay zany a dia ny vola malagasy no mahazo aina fa tsy ny vola vahiny no mahazo aina tsy zany ny zava-misy eto fa ny zava-misy eto de metitra BDP fa nivoaka tsy misy anika tongana ny vola malagasy
de miakatra ny vidim-piainana satria tadio tsara fa tsiketo dia ny akabetsahany zavatra ho any tsiketo dia afiany velany daholo maninona satria tsy ampiana tosika koa le fiarina eto a Madagasikara zany raha tsy teny fotsiny aho hoe resaka fambolena izy any tsy mahafantatra ny ty Madagasikara ty fa ty Madagasikara ty any taloha tamin'ny andron'ny Filomarika Ravalomanana ka anisan'ny nanao an'izany hoe fampiroboroboana fambolem-barzana ary namokatra vary 12 tonnes na l'hectare nanao faninanana an'izany tamin'ny andron'ny président Tsirana nety Madagasikara ty ka ny exporté vary tany am'ireo firenena frantsay reo am'izao fotoan'izao ianao raha mahita le fiainan'le tatsamo momban'izany de lasa saina ihany satria na ny tambary ny ambolena aza de efa tototry ny atsanga minona mahatonga an'le atsanga dia le resaka le tambazotra ny rano fampidirana ny rano eny amin'ny tambary zany efa tsy ara-dalàna tsony manomboka miala any amin'ny barazy any amin'ny renirano mandra-patonga eny amin'ny tambary fa gaboraraka tsy misy entretien noho ny tsy fikarakarana ny fanjakana noho ny tsy fahaizan'ny fanjakana mametraka an'izany fiasa zany zany ny zava-misy dia lasa mampiditra miimporte vary ianao satria le vary reto tsy maharaka na maharaka aza de afananina koa tsy vidiana satria ny olona kosa aloha tsy amono atoka amin'ny amamy zany ny atiny amboleny vary de mba hinanany mba azaony tombony sy hinanany fa tsy hoe terenao hoe amin'ny vidiny tsy maintsy ohatran'izao toy satria amin'ny vary afaranao avy any de ambany vidy tsy azo ampilarina mihitsiny zany ary na qualité koa aza tsy azo ampilarina za zao mahita le vary oetina avy any de misy vary fotsy hoe long grain long grain sy any ohatran'izany fa vary gasy any atsika ary misy karazany maro ito ary misy karazany maro ary zara tamina ame fanampiana teo de nteny mihitsy ny olona hoe tandremo monsieur le député sao de le vary ary nomena fa ahoana iny tsy maintsy sasana intelo iny de avy eo iny misy mandrotsirotsy de avy eo mbola misy karazany koa izy hoe zaho tsy mahita an'izany fa za rehefa mamea de vary gasy any nomeko fa za tsy mividy andreny ahy vary gasy any zay hoaniko nomeko ny olona ka zay zavatra eny hoe mahatonga le inflation zany ary tsy io ihany fa ny malagasy moa ary zay koa anisan'ny problème ny malagasy koa de ty miandrakandrana tsy menatsiny izy satria efa mafy loatra le fiainana de manao an'izay lasa mihinana ty le resaka hoe paty ty le avy importé avy any Indonésie sy ny rehetrarehetra eritrereto fa io paty io ane ka tany amin'ny 2005 ny nanomboany fa zao izy izy efa any amin'ny 6005 izy zao farany vidiny de fa avy roa eny de eritrereto koa io menaka io de io menaka io mba eritrereto koa 13 000 ariary zao 13 000 ariary ary mitololana amin'izy de zao ny avy mpitondra ihany manao an'io ary tenena tamin'ny Filomarika Ravalomanana tamin'izany fotoan'izany hoe raha vao tonga zay de ahidinay 12500 litre aizy izy zao ny ary izy manao monopole an'io am'izao fotoan'izao automasiny hoe manao monopole ary tsy misy afa-tsy hita anankiray io ihany fa le anarana fotsiny de avadipadika be de be de atao ery amin'ny tavoahangy ery lita zany olona anatin'ny manodidina fanjakana ny tompony zany de zany zavatra zany zany rehetrarehetra zany tsy azonao contrôler fa zany rehetrarehetra zany tsy azonao jerena andevasana inspection d'état zany rehetrarehetra zany ary raha ny atao hoe main d'œuvre ao anatin'io port io aza manana problème be resaka SMMC io tsy azonao contrôler fa nanizy zany satria maninona ny olona miara amin'ny sosio amin'ny mpitondra fanjakana no mijery an'izany efa hitantsika reny moa ny resaka tamin'ny hoe izy aneo ambadiky le izy de zao mbola lasa ame natirana indray ary amin'ny eramady ary sy ny rehetrarehetra zany le resaka inflation zany no tokony hojereny fanjakana am'izao fotoan'izao za matsy gagagaga ihany tamin'ny resaky ny premier ministre hoe video daholo ny proretreta de mila anareo mandeha terrain mijery an'ty resaka dégâts cyclonique ty fa nga dégâts cyclonique ihany fiainaneto re olona
tena zavatra marary malagasy am'izao fotoana zao a ao anatiny dega cyclonika ao anatiny hoe fedena am'ty covid-19 ty ao anatiny resaka insécurité ary ao anatiny resaka fikarany vidim-piainana reo efatreo a tokony ho jereniny mpitondra am'izao fotoana zao fatsany am resaka dega cyclonika fotsiny zao maty raha misokatra de any am'jery ny Facebook de fa ay an cyclone ao ihany aineo fa tsy mijery hoe cyclone ane tonga fa inona le ampidirina any akibo hoe cyclone ane tonga faona le lalany cyclone ane tonga faona fianarany ankizy cyclone ane tonga faona le jiro hoe cyclone ane tonga de janona ndray zany le mampiasa kely zany androany tsy le mitady sakafo androany a tsy afaka miasa cyclone ane tonga fa ahoana ndray fiakarany ty vidim-piainany ty ary zany zavatra zany a no tokony jereny mpitondra zany zavatra zany efa tokony voatongo amin'ny fitondrana voeritreto hoe ilatsaka filoam-pirenena de fa manana zany projet de société zany fa tsy mahoatra an'le vantanengy teto moa tamin'ny heriny hoe nandeha IEM de nandeha PM de andro zany a ohatran'ny hoe le mpanao fanorona tsy maininina mitetika andalana enao rehefa tena manao fanorona ka hoe mpitondra zany a de reo champion du monde amin'ny champion de Madagascar amin'ny fanorona tonga de efa miteny vao mijery fotsiny telo sy roa saly io kilalao tena tiany malagasy io hatram'izay malagasy telo sy roa vao mandeha fotsiny indrody telo sy roa io na maty elahy maty elahy fa hoaniny vela riva aveo de alefa inona tokoa efa voatetika raha malagasy zany tokony ataony mpitondra zany zavatra zany zany hoe manana projet de société tompona tsara fa tsy fanorona tsy maininina eny andanana vao hoe ty ohatran'izao zany ny ataony mpitondra am'izao fotoana eny andalana vao mitofitra indray mandeha misy obstacle de elova tena ohatran'izao ty elova ohatran'izao ty elova ohatran'izao ty zany ny zava-misy am'izao fotoana ary raha ohatra fotsiny zao hoe mampalela fotsiny hoe amin'ny eto circonscription keto de tsy maintsy tenena moa ty zavatra ty de atao amin'ny commune na italizy de le fako ianandretraretra sena mba niato mitompona andraikitra atao amin'ny commune am'le fako moa zany de fa ahoana de hoe ny problème mange de lena andralanitra tsy le accès andralanitra ny problème de za hoe zany ve de ho problème le accès andralanitra ve de ho problème inona ny dikany hoe problème hoe inona dikany hoe accès dikany accès de fidirana inona ny fanalana ny olona fidirana manao lalana de zany ve de ho problème fa de tena hoe mialatsiny am'le fitenenana fa de tena tsy manana an'le hoe question de bon sens sy le resaka hoe ohatran'izao kay fitantrana anti-community le olona fa de petrapetraka ao fotsiny sy indretrehtra fa de iveriny hoe mandeha ho azy vitany vava ohatran'ireny tamin'ny propagande reny ty fiainany ty ka zavatra ohatran' zany zany tena problème eto amin'ity tany sy fanjakan'ity zany hoe le mpitondra mihitsiny zany a ny tokony tsy ho amin'ny fitondrany itsondra izao efa mena an'izay telo taona zay izy a fa tokony efa tsy ho tsony satria le fiainan'le malagasy araky ny teninao tao a le eo am'le ministère roa amby telopolo iainany mandrafitra ny gouvernemanta de tsy misy mba ministère mba positif na anankiray aza na ny behivavy indriza fa any am' tsy mamely daholo raha izy fotsiny zao ianao mandalo amorona anosy eo de maninona le trano be amorona anosy eo tsy vita de nefa ataony radio ery de hoe de tsy hita président de république hoe dry zany andeha nanao an'le fanamboarana an'le hoe musée ty amin'ny radio zay auditorium hono nampandroko tamin'ny 2009 ty nefa le ambanina ambotsy roatra ato aza tsy vita akory io ataony ministre ny serasera de avelako andeha am'izao de tsy mahatonga saina aveo hoe fa nakaiga ny vola taminy nefa ty ho ataonao ihany zavatra ohatran' zany any question de bon sens any zany fa zany tsy lana hoe olona manana doctorat iny na mijeran'zany fa mijery ohatran'izao foty hoe ty tsy vita nefa ty amboarino nefa ministère anankiray manao an'ity eo de inona ny antony eo tsotra be zany efa ny zava-misy de ohatran'zany nataon'le mpitondra zany de hoe ohatra mba tokony tsy tondra tsony a fefany am'tsisy le izy am'izao fotoana zao ary le vahoaka mihitsy ny tena mampalahelo tsotra be zany akory tsy midika hoe angoanando asorany dolo gouvernement rehetrarehetra reo raha onga aza mieritrretra koa izay koa andeha hitrony tsisy mpanoatra hiditra zany andeha hitranona maimbao na manam-paizana ary zay tsy hitrany fa hoe taony ianareo de zay fanarahanareo
fa zany ny zava-misy zany hoe rehefa tena jerena zany a de tena tsisy tsy mena eto tsisy tsy mena eto a ny zava-misy resaka fotsiny hoe raisoa efa nyteneniko teto resaka anao dropage any goikongo vernao de vary 250 kilo no ataonao nefa olona firy ny trabona de mieritreritra hoe maninona de mipetraka le fanontaniana hoe nakaiza zany le roplan ngeja be le tamy 2019 le naodifle le kaza iny nefa kaza ny mety ny frantsay manao sy miasa sy tatia mananjara ny frantsay le izy ilaina ane zany le kaza nanana an'iny tsika de manina tsy tenenina avaoko hoe zao ane problème an'le kaza efa nanana an'iny tsika teto niaraka tamindreo hélicoptère reo sy ndretrretra fa zao ny problème an'le kaza rehefa tenenina ane marina am'le kaza hoe tsy voalohana zay sy tiavana fotsiny hoe manana an'ity tsika angalana amin'ny fony miaramila sy zandary sy ny polisy hoe manana an'ity de tena veriny olona ny azy nalain'ny olona ko de tenenina hoe le alohety moa tsy tafavoaka de 4 millions d'euros ndray a zany hoe de tsy ananatsika eto de tsy anana firenena malakazy na négocievana satria teny ilaitsika le roplan ilaina amy zavatra ohatran'izao mba tsy aniny izy teo mba tsy indramana de zany hoe de tsy vety de zay hoe tena le tantanana an'le raha-raha-mpanjakana mihitsy zany ny tsy ainy ty fitondran'ity satria tsy de niomana loatra am'zany zavatra zany fa manao resaka pilotage avio manao resaka fanorona antsimay de zany ny zava-misy am'izao fotoan'izao ary le tena hoe fampandrosoana fototra koa zany tena tsy hita mazava mihitsy ny eny amin'ny raha amy fiarahamonina raisina fotsiny raha ohatra hoe eny amin'ny fokotany zao de niteny le ministra hoe ho atao ny fividanana président amin'ny fokotany aiza zava-misy ary am'izao fotoan'izao dia efa misy ny fanoloana le sefo fokotany atsokosoko any ary vao nahazo antso tamin'ny namana mihitsy hoe ny teneniny zay mera ary zay ny baiko midina avy any amin'ny ministère ny décentralisation sy ny intérieur hoe ny anareo mera dia tenenina an'olo azy sefo-pokotany tsy metimety amitsika ka tsy manaraka ny baiko ny régime am'izao fotoan'izao de hosoloana sefo-pokotany orange miara-miasa amitsika inona resaka le fifidianana ihany io resaka andeha resaka maloto ary am'le resaka liste électorale io nefa tadio tsara fa ny tena base ny fampandrosoana de ana fokotany miainga olona tena voafidym-bahoaka lanym-bahoaka no any amy base any dia tokony androsika za zavatra retrarehetra zany mana profo mihitsy fa hoe tena tsy raha za koa de tsisy antenaiko tsondry ny am'ty fanjakany ty fa de tsika malagasy ny tompon'ny fahefana vahoaka ny tompon'ny fahefana de zay le izy mijery hoe ahoana marina fandeha ty zavatra elatra ny saika tsy de voaresaka tato ato fa saron'le resaka cyclone sy ny dégâts cyclonique ny zava-misy eto Madagasikara deputeram-boasalama Emilien kanefa mbola mandady memamely mafy am'izao fotoan'izao le Covid-19 ny any ivelany efa lasa lavitra ny vaovao reko tany Hong Kong de hoe ezahana no hanaovana fitiliana ho an'ireo vahoaka 7 tapitrisa 7 millions any ivelany any ny tany Israel de efa nanao ofa mihitsy hoe vita tanteraka rangaha tsisy tsony zany resaka Covid-19 zany any Israel satria efa vao mety rezendrareo tanteraka le izy ny aty Amerika ny aty Frantsa ny eny Frantsa zao de efa carte de vaccination ny anazy nentin'ny voaka any Charles de Gaulle sy any am'ireo aéroport zay matanjaka be any ivelany rehetrarehetra any zany fa ny eto amitsika moa zany sady mandeha ihany le ketriketrika madinidinika le vol de rapatriement 25 € 48 heures tazomany amin'ny hôtel sy ny sisa sy lay tsy maintsy manao testa sy ny karazany nefa ny eto amitsika vao maly nresahan'ny rina teo niaraka tamin'ny député Zeriny amin'ny hoe fanapotehana ny vaksiny zay tsisy manao combien amin'ny akapobeany ny tsy fahampiny lay resaka sensibilisation sy mobilisation io nefa mbola mandady ihany trambo amin'le resaka Covid-19 satria vigilance sanitaire tsika am'izao fotoan'izao ary mbola tsy foana iny fa ny état d'urgence aloha tsy nilaisandrareo fa vigilance sanitaire ka ny afatra sy ny teny tiany député Ramboasalama zay mba hovoizina ihany manoloana nyty Covid-19 ty ty fanjakana malagasy ty zany dia ohatran'ny hoe fahitako azy ary tany amy CTM zay nampianarin'le ramoseny an'izay ny olombelona lesy de aza manao sovalim-boatiry le sovalim-boatiry zany dia
mba tsy jerena gauche à droite ndraitrehitra tonga de mahitsy be amin'ny fotsiny de takonana ohatran'izao de tonga de mahitsy ihany tiako tenena hoe ty fanjakany ty zany de tsy mba ty karokaroka mijery sy ndraitrehitra fa tonga de zao problème misy eto Madagasikara dia tsy mindrarahany problème fa iny ihany resaka Covid-19 de tadio tsara fa ity Covid-19 ty raha am'izao fanaovantsika vaccine jerena tany olo manao vaccine zao dia na telo taona tsika na efa taona de mbola tsy maintsy isy ihany io ny antony de maninona zany eritrehitra hoe azo an'izany hoe immunité collective zany de tsy ho tonga mihitsy ny raha izao tany zao ny jerena ry faniry ny antony dia araky ny teneninao teo hoe le vahoaka mihitsy zany no tsy voasaritsy le fanjakana tsony anao an'izay zavatra zay anao vaccine izay midika ny fahalemeny ty fanjakany ty fa raha tena mijery ny ain'ny vahoaka malagasy ty fanjakany ty hijery ny resaka asa fampandrosoana ty fanjakany ty ka hiteraka fandrosoana va Madagasikara dia tsy maintsy mijery an'izay fahasalamana zay kanefa tadio tsara mbola le resaka le variant delta sy variant brésiliana any eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa le omicron zany mbola tsy tonga satria maninona mbola tsy déclaré fa eo koa hoe tsy tonga eto marina vely sa efa eto sa ty fanjakany ty spécialiste amin'ny filazana marina sy fanafenana ny zavatra marina sy tsy fitenenana marina amin'ny vahoaka de tenenina hoe tsy misy an'izao tsy misy an'izao fa zao ihany no misy eto ka ho voafitaka ihany ty mpitondra fanjakany ty ny efa rany ary efa voafitaka efa voafitaka satria maninona enao raha mandeha anao de exigevany olona hoe tsy maintsy misy taratasy aseho anao any amin'ny aéroport any ivelany any le carte iny na le QR code nao amin'ny téléphone sy ndretraretra ka rehefa tsy misy an'izay sy tsy nanao an'ilay atao hoe test PCR ianao 72 heures aloha de barakay de voafitaka ohatran'izany zay olona rehetra mandeha ary isika malagasy keo de hofitahany eto amin'ny resaka fambatrona satria maninona arary tsy kelikely eto zay lazaiko hoe tsy ho azo mihitsy zay immunité collective zay da arary tsy kelikely eto de iena tsy kelikely eto ny isan'ny atao hoe population productive dia iena tsy kelikely eto de aveo tsy zavatra fampandrosoana andeha eto zay tsy hiteraka fandrosoana Madagasikara le izy dia raha ny tiako kanefa moa tsy nitiako natao fa miteny fotsiny de avoaka mihitsy lalàna hoe malagasy rehetra de tsy maintsy manao vaccine mba hisiny ny fampandrosoana kanefa moa raha miteny an'izany mitondra vandy kanefa niteny hoe tsy obligatoire hoe fa zao de anazy ny azy kanefa zay zavatra zay raha ny fahitako azy ny fiaina eto Madagasikara de ilaina ihany le resaka autorité mba tsy isin'ny kaboraraka mba isin'ny ny fandrosoana mba isin'ny fanajana le discipline ataoko azy hoe discipline mihitsy zany ienana mihitsy zany ny fanaovana ny zavatra io ary zay no mampatanjaka ny Filomarka Ravalomanana teo amin'ny fitondrany tadidiko mihitsy fa raha vitan'ny Filomarka Ravalomanana mihitsy ny président de république io mandeha midina teny amin'ny arabe teny anosy be teny mijery ny resaka filaminana sy ndretrehitra ianao tsy ahitany am'izao fotoana zao hoe anao fanoharana filo am'izao fotoana zao andeha am'izany vitan'ny Filomarka Ravalomanana tamin'ny tonga tamin'izany midina makany amin'ny ministère de mijery hoe ahoana ny fiainanareo ato tsy misy an'izany am'izao fotoana zao tsy mahita fa eny amin'ny terrain eny ma hoe de resaka le fampisehoana no andamy mataksy be any ko président no natao Filomarka Ravalomanana araka ny teny natao mahavita mitangina taxi be de any izy mijery hoe zao naovana andreto zao naovana andreto zao naovana andreto fa ny am'izao fotoana zao resaka discipline zany fanajana fametrana le discipline ny fiarahamonina fa am'izao fotoana zao tsisy de zay mahatonga an'ity autorité de l'état ty am'izao fotoana zao tsy manana maizy azy satria tsy mahatakatra an'izay mpitondra am'izao fotoana zao tsy mahatakatra an'izay lehibe ny exécutif am'izao fotoana zao dia
efa misavatra mitranga efa tsy misavatra tsy mety mitranga zay vao mandeha mamono afo de lasa ity zany lasa gouvernement pompier ty zany fa tsy d'action fa tsy d'action pompier zany nataon'ty fitondrany ty fa tsy action ka rehefa mahita an'izay hoe gouvernement pompier zay anao de ndrehetra rehetra eto de tsy misy diso ary gouvernement manilika ndraikitra ty gouvernement ty mpitondra ambony eto de manilika ndraikitra dafolo raha tsy de fotsiny hoe ny PNGRC omaly tsy avy ty aminay saniny zany na me amy kapoka sy ny aniny zany a ty zara natonga leta natonga tany iza de avy eo ndraiky io le fizarana an'le entana koa tsy mba misy hoe partage équitable ny resakany amin'ny fiatrehana n'lay covid nadray lay cyclone fa zaraina amin'ny maninona ny district hafa mahazo BDP district hafa zara raha misy district hafa tonga de totona an'zao olombelona zato sy arivo sy manam-pahaizana sy ndretrarehetra zao fa misy district hafa zara raha atonga zany hoe zany zavatra rehetrarehetra zany a no tenenako hoe ty gouvernement ty a gouvernement manilika andraiky tya ary tsy tete mihitsy hoe zany eny diso fa aliailitsy any amin'ny hava foana de verina am'le covid-19 fa ty gouvernement ty tsy te mihitsy ny hoe ataovy ty vaccine ty sy ndrehetrehtra fa tena izy hoe mena safidy nareo fa rehefa mirefotra avy eo a tsy azo mihitsy le immunité collective de tsy izy foana fahalalahana rehetrarehetra eto de tsy teny zany avy aminareo any nefa tsy nefa tady io tsara fa enao ne no mitondra amin'ny fanjakana enao no menana fitantanana raha-mpanjakana hitatana andreo vahoaka reo mendreo vahoaka reo fahefana ianao hoe de tokony ataonao tanterahanao tsaka isandavana zay fahefana menanao zay a fa tsy ailika any amin'ny vahoaka any ka mampalahelo any le izy resaka vaccine ary vis-à-vis international azy de hoe tena ahoana raha ngaty reto malagasy reto tena le vaccine am'le tena raitra mihitsy mena am'le malagasy a fa tsisy mandeha le malagasy ary karazany efatra ny efa eto karazany efatra misy dimy fa ny dimy fa dimy Moderna moa any frantsay fa de mena Janssen ianao mena Pfizer ianao enjana be ne zany afaka manao an'izany daholo ny Amerika manomboka amin'ny zaza manomboka amin'ny ankizy mpianatra mandrapatonga lehibe matonga zany meny de tena enjana be ary tena mahavoa le vaccine nina mahatonga ny olona manao hoe vaccine be de be mba te hampandrosan'le firenena izy fa le malagasy le mpitondra malagasy tsy te hita am'izany fampandrosana firenena zany a tsy te hiteraka le hitondra le fandrosoana eto Madagasikara de io arirarirana io ka za miteny any zany hoe le vaccine aloha voalohany indrindra de ataovy ny vaccine fa rehefa mahavita amin'ny vaccine ny dose normale sy ny rappel ianao a ry malagasy avana dia efa mba couvert 90% ianao zany zay a raha sanatr'izany ianao a misy ny fahatongavan'io covid io a de fa mba ohatra ny seriserena kely fotsiny a tonga aminao sy ndretrarehetra faharoa manarak'izay a raha mbola tianao lehibe efa zokinjokiny raha mbola tianao ny aina elaela miaraka amin'ny zafikelinao sy ny zanakao de tsy njovony ianao a de atao vaccine io a na telo taona io na efa taona mbola tsy afaka eto Madagasikara io a raha izao fandeha azao raha tanora ianao mbola tianao ny ametraka tantaranao eto amin'ty Madagasikara ty ampandrosoana ty Madagasikara ty de ataovy ny vaccine ary raha mbola tianao ary tena zava-dehibe tianao ny arovana ny fianakavianao sy ny olona rehetrarehetra amin'ny fiarahamonina de ataovy ny vaccine fa raha ity fanjakany ty no andrasana anao an'izany a de tsisy ohatran'ny eo amin'ny fokotaninay zao de gaga mihitsy raha vao resaka vary mora sy vary tsinjo ny tonga de mandeha ny alohan'ny chef-bokotany tondra am'le carnet vaovao biométrique zao fa de ino no entina de mahazo mividy an'le vary mora de ray alina de menaka 1 litre de vary 1 kilao fa tsy mbola nisy ny teny mihitsy ny hoe allo tonga vaccine amin'ny resaka fahasalamana de angavinareo tonga aty amin'ny bropokotany anao vaccine fa io no antoko zao tsy misy an'izany matony misy zany ny zavatra mitranga eny a efa zany daholo inona ny antony le chef-bokotany zavatra chef-bokotany olona anankiray no mikomandy azy de mena ny consigne de zay mifandehana zay angamba nazoko lazana am'le izy fa
namana fanifa mampalahelo mampalahelo ny fiainatsika malagasy satria araka ny tenkitao hoe ministera roa ampy telopolo tsisy ministera mba mahitana hoe mba hitondra fifaliana hitondra fahasambarana hitondra fiainana tsara ho andra malagasy fa problème daholo vao miresaka andreo ministera de problème daholo ny ministera ary misy fiatraikany aty amin'ny fiainana malagasy. Maraparana azy tsika tery ampiandohany ianao a vao hiakatra teto fandarantsika de nresaka député Rambosalama Emilien hoe manakambara amin'ny boribory tany faefatra mpikarika tiako Madagasikara ngamby izay alohan'ny ambaranantsika azy. Zay mihitsy fa tonga de hofaranako am'izay izy dia manana tanjona hoe aka amin'ny fahefana ara-demokratika araka amin'ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Ary izay indrindra no anentanako ny vahoaka eto amin'ny boribory tany faefatra izay efa nataontsika hatramin'izay moa ny resaka ny redynamisation dia ny redynamisation tsy vitany hoe fameloma masina toko fotsiny fa efa mandeha amin'izay amin'ny sehatra manaraka dia ny resaka fanomanana ny any amin'ny fifidianana. Ny fanomanana any amin'ny fifidianana dia zavatra anankitelo a no tokony no jerena zany a liste électorale ny jerena amin'izay a de misy liste électorale tokony anankitelo no any aminareo a miverina amin'izao fa rehefa avy eo zany satria efa tapitra tamin'ny 15 février ny fijerenandreo liste électorale reo zay tena natonga resaka resabe mihitsy satria de tena misy misitsy tsy tonga tany amin'ny commune ndray tany fokotany ny liste électorale fa raha tonga tany aza de afeny le président fokotany any trano ary rehefa mikitaba ny olona fa ity liste électorale ty zay va tsona manginkina le olona mikitaba hoe ndao any trano fa ny trano mijery fa ty tsy mipetraka ato. Inona ny antony a dia fanaovana resaka maloto amin'ny fandrafetana ny liste électorale io. Ka liste électorale io zany a de misy anankitelo izy hoe misy natao hoe liste électorale ny anaran'olona nisorona de misy ny liste électorale ny olona napina zany mbola tsy eo zany le zaza feno taona sy ny findramonina reny ary misy ny liste électorale momba ny karapanondro sy ny larana. Ka rehefa miverina avy eo reny ny liste électorale reny de miantso ny eto amin'ny boribory tany faefatra zany iroa ohatra andeha any amin'ny fokotany ijery ny anaranareo a sy ny olona mpiaradia amitsika ary ny olona tokony ho ao anatiny a ijery ary tsy anaiky fa tena anatry maso ijery hoe io marina ny anaranay menakavy io ny anaran'le namanay tia tena io marina karapanondro fa tsy hiteny fotsiny président fokotany na hiteny ny secrétaire pokotany na hiteny ny aza hoe efa ao nareo ka avy eo vao tratra tsy nampoziny ao rehefa tena tonga tokoa ny tokoa zay nina hoe ny andro fifidianana tadio fa amin'ny alalan'io liste électorale reo fonty amboarina amin'izao io a no anaovana ny liste électorale amin'ny fifidianana amin'ny heritaona dia manomboka amin'ny fifidianana be ny tanàna zany a ny filoham-pirenena ary andehanana amin'ny fifidianana osolo mavamboka amin'ny taona 2024 zay zavatra zay no nanentanako ny eto amin'ny boribory tany faefatra mba hijery ary tsy anaiky fa anao nytony hoe anak'Andriamaso ny fanarana ny liste électorale io a mba ahafahana mandray an'izany fahefany zany a tantanana ny raharaham-pirenena manomboka any amin'ny chef pokotany a ny any amin'ny chef de région ny any amin'ny solom-bavamboaka ary ny any amin'ny filoham-pirenena zany toy ny miandry atsika amin'ny volana marso satria am'izay fotoan'izay no verina any amin'ny fokotany any liste électorale ka de miantso a resaky ny talata moa de tsy maintsy anamafy an'izay eto a fa arakaraky ny fisin'izay ao ny anaratsika ao ny anaran'ny mpiaraka amitsika dia tonga amin'ny fidy tsika menakavy fa rehefa tsika menakavy tonga amin'ny fidy a avy tsika moramora ny fahefana amin'ny alalan'ny
fifidianana zay angamba no atao hoe fanetanana fa tsy atao elabe le izy a fa atao mahitsitsy ohatran'izay a tonga de fa samy mandray an'izay ny rehetrarehetra ary minao fa niany ivelany any konga mba maheno an'izay hoe de fa zay no izy zany no tokony atao raha ty azo an'ty fanjakany tya raha tianao ny ala am'ty fiainana menamena tsisy ilana azy ty de arao zay toromarika meno solombavam-boaka raha mosalamy mily an'izay eny ary de mamara antsika de misaotranao monsieur le député de maniry ny tafaradalana amindray aminao indray amin'ny talata ho avy zao de misaotra faniry de misaotra antsika namana rehetrarehetra dia samy io tain'Andriamanitra eny ary makasitraka ny député Rambotsika na i Rambosalama Emilien voavidy tetsy amin'ny boriboritany faefatra tamin'ny faneho-kevitra zay nentiny tamintsika teo ary de hiaraka amintsika indray ry Narabe Mananjara miaraka amin'ny vahiny moa izy zay efa tompotrany eto foana mpiara-dalana mpiara-dia amintsika ikisaka kely fotsiny fa hanoman-javatra amin'ny fanadiadiana sy ny lafin-javatra mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena raha ohatra ka misy vaovao fara momba ny eminaty ao namana teknisiana de mba hatsidio kely eo mba makiny namana rina azy alohan'ny andraisany any tonton Rayexa zany satria de veritsika fa ilaina ny mahafantatra an'le bulletin météorologique manahirana be mihaino RNM alina tontolo rina mandrapatonga maraina tena hira fotsiny no mandeha am'le RNM tokony mba misy any le fanetanana zany am'izay mety ho fandehan'ilay toetrandro ty na fandraisana na ny fiomanana le voaka satria ny RNM no mandray am'le couverture nationale am'lay any ambanivohitra sy ny any amin'ny commune rehetrarehetra any de tokony tsy olanina amina hirahira amina fotoana zay misy amiana ngezabe ohatran'izao io amin'ny lafin'ny toetrandro fa mba tokony isy fanetanana ihany tokony misy vaovao any amin'ny commune sy any amin'ny distrika rehetrarehetra ihany hoe inona ny zava-misy any satria raha fantatsika miakatra be ny rano ao full point ao efa manomboka esorina manoloana ny canal de Pangalana sy ny ranomasina ny vahoaka ny Vatomandry any Manoro ny Masomeloka rehetrarehetra iny ny aty Mananjary zay tena miroro saina fatratra ny aty Ikongo aty zany rehetrarehetra zany tokony mba misy message radiofonika mandeha foana zany fa hira fotsiny mandeha de iny efa divadiva rainy iny mba misy zavatra kely resandra diva rainy tsaika ny amin'ny dimy any mba paseny ohatran'izay le izy mba tena ataovy tena sérieux le zavatra rangafa indraindray le izy rehefa midona le izy de eo nareo vao tezitra am'le fandraisana andraikitra le voaka sy ny olona hafa ivelan'le fitondram-panjakana raha mandray andraikitra nefa le izy tena misy fitaovana eo an-tanan'le fanjakana tsy ampiasaina araka ny tokony izy le izy fa raha mba ampiasaina le tena hoe RNM zany ny alina tontolo satria mba ao an-trano daholo ny olona na any amin'ny toerana misy azy ary le fandraisana an'le radio Madagasikara dia misy fomba marobe raha tsisy ny jirama de mampiasa pile ny olona ary raha ohatra ka tsy manana radio mandeha pile de mba mampiasa radio mandeha carte nanao mandeha amin'ny batterie na io mihaino telefona ihany koa izy zany fa zany zavatra tena lesoka fiatrehana zao rivodoza sy le fahampitehan-javatra zao de nefa very fotsiny le fotoana zay tokony hanaovana fanetanana zany ka anairantsika an'izay tompona andraikitra afaka mihaino an'izay moa ry Narabe Mananjara fa de eto indray arany sehatra eny ary hoetiko indray zany ny fanoizana ny fandarina misaotra ny fanira zafy manatany hitondra ny fanazavana teo nandray ihany koa ny député Rambo afaka minitra vitsy zany tsika de hiaraka amin'ny filohan'ny tantsaha miafy tena i tonton Rayexa moa no fahalalany maro ary izy ihany koa dia ampitarika ny RMDM any amin'iny distrika ny Amparafaravola iny rodobe ny mpanohatra amin'ny demokrasia eto Madagasikara ny resaka hoe fampitana amin'ny alalan'ny onjam-peo ny zavatra tokony ampitaina namana faniry teo ny tsara ampatsiviny antsika raha ny resaka radio aloha de telo ny atao hoe mission zany ho an'ny radio amin'ny ankapobeny io mampita vaovao manabe mampiala voly zay
reo zany a tokony tafiditra tsara mihitsy ka raha hoe raha vanim-potoanany cyclone dia angamba tsy tokony any amin'ny resaka mampiala voly ny tena hoe misongadina satria cyclone zany vanim-potoana manokana zany vanim-potoana mandalo zany eo amin'ny fiainam-pirenena any amin'ny fampitana vaovao zany no tena hitotonany no tokony hitotonany herin'ny radio anankiray indrindrandrindra hoe radio mbahoaka izany satria ty cyclone ty any mahakasika ny Madagasikara tsy hoe izay ndeha hampianatra an'izany fa misy tompona andraikitra ao fa fanamariana fotsiny no netiny namana faniry teo dia anjaran'ny tsirairay zany no mandray isika ihany koa isika olom-pirenena dia tsara mahafantatra an'izany satria eto amin'ny tony miara-manontsy tony dia ahafantarana zavatra isan-karazany ny andraikitry ny radio amin'ny ankapobeny dia mampita vaovao manabe ary mampiala voly zay fofean'izay le izy ny anarana tany amin'ny tontolon'ny journalisme izany ho an'izay nanao an'izany moa io moa mbola miteraka resabe hoe tena zany tokoa ve sy ahoana zany alony ny anarana fa dia anjarantsika no mandray azy izany efa etoko eto i Tonton Rahex mpitarika ny RMDM any amin'ny parafaravoly iny izy sady filohan'ny fikambanany Tatsa miavy tena miarabanao ndray ary dia faly miarabanao Zokrina Rabe Mananjara dia manantitra koa ny fiarabana ny teknisianina maro samihafa indrindrandrindra ianareo mpaneo gazety zay mandrafitra an'izao fandarana zao faharoa manarak'izay dia miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na eto an-toerana zany na ny avelana kopakopa tanana ho anareo zay nangataka an'izay satria dia maro be tokoa ny namana sy tapaka izay manaraka an'ity fandarantsika miara-manonja ty Zokrina Rabe Mananjara ary singanina eto ianareo Gaon-tanàna Tanambe Anororo Beanana sinsisa tsy voatanisa ao ianareo Andilana Varatra sy ny karazany Vomarina dia anaovana kopakopa tanana daholo zany rehetrarehetra zany ao ianareo any Parafaravola ao anatin'ny commune 220 zay tsy anavana ao anatin'ny district na Parafaravola Araba Tombokolay Araba Tombokivavy faharoa manarak'izay Zokrina Rabe Mananjara dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika menakavy izay tafahoana indray eto amin'ity latabatra boribory ity izay entina ifampiresahana sy iresahana ny zavatra marary ny vahoaka malagasy sy ny zavatra tokony atao sy ny toromarika maro samihafa indrindraindrindra ty vidim-piainana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy ty eny ary ka amin'ny ankapobeny zany izara telo ny resaka ifanaovana amin'ny Tonton Rahex eo aloha ny resaka fambolena dia eo ny resaka fampianarana dia eo ny resaka tsy fandriam-pahalemana resaka fambolena avy hatrany maina ny tany tsy mety amin'ny Tatsa zay zavatra izay satria eo tamin'ny faraparan'ny taona teo tena tara be ny orana tonga indray ny orana tonga dia migorodana be tonga ny cyclone mety amin'ny lafiny anankiray le izy satria karazana hoe nanao rattrapage zany dia niazakazaka nanao ketsa sy ny namany fa amin'ny lafiny anankiray koa nefany manahirana ihany koa le izy satria no ny tsy fisininy hoe todrano sisia dia lasa migorodana be indray ilay rano zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ahoana tsara ny tena fiatrehan'ny tantsahan'izay ary eo ihany koa ny momba n'ilay hoe fampitaovana sy ny sisa ny eno foana any tanàna any dia hoe mijala ny tantsa dia fijaliana foana ve zany no iainan'ny Tatsa manoloana n'ilay zava-misy eo ny resaka ara-boajanahary fa eo ihany koa ny resaka momba ny fitantanana mihitsy fitantanam-pirenena mihitsy angamba mahazava azy ia saotra ny Zokrina no namelabelatra sy nanazavazavan'izay fa ampanetretena tokoa no hitondrana ny resaka zay hoe resaka feno vahoaka feon'ny Tatsa zany Tatsa zany angamba dia tsy anavana fa dia manerana ny nosy zany hoe ny 20 ka hatramin'ny 20 isan-jato ny vahoaka malagasy dia kalifetsika hoe Tatsa avokoa hitodika manokana amin'ny Tatsa izay tena Tatsa ny amin'ny district na Parafaravola faritan'ny commune 220 hatreto aloha zany Zokrina Rabe Mananjara dia isaorana an'Andriamanitra fampatanteraka amin'ny ankapobeny ny fambolem-bary izay natao tamin'ity taoam-pambolena 2020 2020 sy 2021 na somary tara ary na dia somary tara ary ny antony moa dia iny resaka lajanahary iny noho ny fitondran'Andriamanitra na zany na tsy zany nefa dia
mampiteny ihany tsy atao hoe ihany fa tena mampiteny moana ny zavatra misy any an-tanàna raha manoloana n'ilay fihetsika ilay mpitondra fanjakana sy ny rafitra misy maro samihafa any an-toerana. Misy lay vina-mpanjakana programme-mpanjakana le resaka FDA io moa zany alavaina amin'le hoe Fonds de développement agricole. Raha dika malalaka dia karazana vola entina mpandrosoana ny resaka fambolena. Maro ny tantsaha zany no nanao taratasy karazana dossier maro samihafa nanomboka tamin'ny volana Desambra, Janvier, efa Février ty ho tapitra mandraky ty ny androany. Mandraky ty ny androany mbola tsy hita zay marina zany hoe tsy mbola misy valiny zany na hoe résultat officiel mahakasika zay zavatra zay. Any maro anisa zany. Zavatra misy nefa tena mampikaikaika. Ny tena mampikaikaika ny vahoaka tantsamadinika ny fotony Zokorina Rabemananjara dia ny vidim-piainana. Ny vidiny entana manontolo fa singaniko eto zany ny vidina zezika. Nefa ny tany Somalaka na Ormel io na ao anatin'ny Somalaka ao anatin'ny 20 isan-jatony zay tany zay ketsa vita zay mila ny zezika io. Satria raha tsy misy zany zezika io atao hoe 100 kilao ka hatramin'ny 300 kilao isaky ny hektara. Dia ohatrany hoe miasa jambarafozana ihany ilay tantsaha satria kely ilay vokatra. Satria efa nizarina an'izay zany ilay tany. Ka raha vao tsy mampiasa an'io zany ianao dia lasa lieu dia tokony azo 5 taonina 1 taonina ao anatin'ny 2 hektara. Zara mahazo 2 taonina sasany 2 taonina raha farafabetsaka. Hatraiza zany le fa tiantoko le vahoaka madinika amin'izay zavatra. Zay ny mahatonga anay tantsaha izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana na tsy mivondrona ao anatin'ny fikambanana mangataka an'ity fitondram-panjakana ty. Hoe mba jereo akaiky re tompoko ny fa efa mividindreo vahoaka madinika ireo. Satria raha novidiana tamin'ny vola ariary 204 zany zezika zany tamin'ny herintaona 204 ariary ny 1 kilao dia amintsika miteny zao vidiana 10,000 ariary mahery 205 ka hatramin'ny 405 ariary ny kilao. Ny zavatra misy tena manampitrotraka n'ilay fahasairana ny vahoaka koa ny an-tanàna Zokorina Rabemananjara dia mba misy ihany ireo banky isan-karazany indrindra reto microfinance zay mba hoe atao andry iankinana zany an'ilay vahoaka madinika mba entina ifampitsonjovana amin'ny andaniny sy ny ankilany. Dia ampanetretena sy malahelo ny tena milaza eto fa ny ampahany vitsy ary misy ary diso fanantenana tanteraka. Misy ane reo tantsaha reo Zokorina Rabemananjara raha 10 hektara ny tany fambolena isan-taona dia ny réserve zany hoe mba tahiry kely eo aminy zany zara mavita eo amin'ny 1 hektara na 1 hektara sasany. Fa ny 3 hektara zany sy ny 3 hektara sasany dia miantehatra amin'ilay microfinance sy ny banky madinika zay ny antoerana. Zavatra misy nefa zany tamin'ity taona ty tsy fantatra nanon'le toetrandro na le banky madinika sy le banky lehibe misy no tsy matoky an'le fitondram-panjakana tsy mamoaka an'le volany. Fa tena misy ny sivana ary zay sivana zany dia misy oa le olona tsiray tsy roa fa maro anisa lasa mivarotra fananana na lasa tena mitady mpanambola mitady mpanankarena ao an-tanàna hoe ao tsy vita koranga le taniko 2 hektara ty fa dia omenanao misasaka izy io na omenanao ampatelona nefa zay zavatra zay miteraka zany hoe tsy mambotry ny tantsaha ihany tena miteraka fahatiantoko sady ao ny ianao zany mba mieritreritra hoe mba azo vokatra maromaro rehefa tonga ny volana Mai sy ny volana Jona ny Jolay zay fiotazana. Raha mieritreritra 10 taonina zany ianao zay mba eritreretinao zara mahazo 2 taonina sy 3 taonina ianao satria tsy maintsy zaraina amin'le mpanambola sy le olona zay mahavita le asa zany lay vokatra miakatra eo zany. Zany rehetrarehetra zany anefa raha mba misy ilay fandraisana andraikitra raha tsy ilaza fotsiny zany mikasika an'ity resaka Fonds de développement agricole aty io ane efa niresahan'ny ministera hatrany mba tsy lazako hoe herintaona fa 2 taona lasa zay izay resaka FDA zay fa maninona ty androany mba metehatra an'io le olona ary efa navita taratasy mikasika an'izay le vahoaka maronisa le tantsaha maronisa fa mandraky ty ny androany Zokorina Rabemananjara fa mbola tsy misy ninina. Fa ilay fidangan'ilay zezika zay lasa miopampana 2 avoeny 3 avoeny ty dia tsy maintsy mitady hevitra zany re vahoaka madinika reo. Inona moa ny hevitra tadiaviny? Ny hevitra tadiaviny dia sambizy no fanakalo
fampisambotra ary zay lazaiko hoe tsy divany mba misy mpanambola ao an-tanàna na mba hoe mba opérateur économique dia any sisa no iankinan'ilay vahoaka madinika fa raha hoe le fitondram-panjakana zany no tamaina zay ny zavatra misy any toerana mikasika le resaka fambolena zokrina Rabe Mananjara. Nefa eto Madagasikara misy fitondram-panjakana mazava tsara ny zava-misy nefa zany raha zany tantarainao zany tsy hoe ny any am-parafaravola ihany fa zany tenenao zany saika eno manerana ny nosy dia lasa hoe miady rery le tatsah zany dia lasa mitady vahaolana zay takatra ny sainao izy dia lasa misy manararoatra mpanambola manararoatra ny microfinance sy ny banky ko fandrarana koa ny azy dia lasa totona ty amin'le tatsah zany ny rihatra rehetrarehetra ninona lazaina fiverina kely amin'le resaka zezika fa maninona izy io no miakatra be ohatra zany ny vidiny inona ahoana ny fahitanareo tatsah anazy hoe maninona le zezika no miakatra be misy fanararotana sa misy ambadika politika sa tena tsy fahaizana sa inona fahitanareo azy eo ny fahitanan'lay raha hoe tao anatin'ny heritaona ny fahitanan'le tena sondro le vidiny la zezika zany zokrina Rabe Mananjara na eo ary zany hoe fisondro ny PPN na ohatra hoe siramamy laboziny savony menaka sy ny sisa hoe miakatra dia miakatra arakaraka zay fiakarany eo mba azo lay vahoaka hoe efina miafy zany fa ty resaka zezika ty ny tena mahatonga an'izio zany dia société anankiray zany hoe misy karazana monopole société anankiray zany no tena manafatra ny UGC io satria misy UGC io avy any Europe misy avy ato Afrika Atsimo ka ilay opérateur zay miaraka minono amin'ilay mpitondra amin'izao fotoana zao no tompona andraikitra voalohany zany amin'ny fanafarana sy fikarakarana le resaka zezika io tsy zezika ihany ao ny ody biby misy ao ny ody biby ao ny déshormone ao ny resaka misy an'izany samory zany ao ny rehefa resaka tontolo momba ny famboliana zany zokrina Rabe Mananjara amin'izao fotoana zao dia miabo 2-3 avoeny ny vidiny par rapport ny tamin'ny heritaona zany rehetrarehetra zany dia mbola manampitrotraka koa ny fitsify sy ny fotodrafitrasa zany hoe azo lazaina hoe le fotodrafitrasa efa niainana tamin'ny androny Soamalaka mbola iny ihany zany no iainana tamin'ny sy misy mihitsy zany raha ohatra hoe mba misy zany fandraisana an-tanana na fandraisana andraikitra fikarakarana ny reny lakan-drano sy ny tohadrano maro samihafa indrindrandrindra ny canal principal sy ny secondaire reny dia na dia eo ary zany ny alafon'le zezika mba miditra tsara hoe ara-dalàna le rano any an-tanimbara mba misy kely azy sarangotina ihany fa amin'izao any zavatra misy any zokrina Rabe Mananjara raha tsy ilaza fotsiny amin'ny hery commune Ambovory eo mazaminy antsetseka iny vavarano an-dangitra iny zany tsy misy le vavarano an-dangitra zany avy orana misy rano izy tsy avy orana tsisy rano izy dia mba nararaotra zany lay tamin'le cyclone anaty eo mba nanararaotra re tantsara eo satria mba nisy ihany zany le entimanana kely ny ambeoka sy ny sisa dia naketsa rehefa vita ny ketsa lasa ny cyclone tsy nisy noram-baratra andrandraina andre ty eminaty ty hoe wisy ve le rosakorana fa dia ny any Antsianaka zany loatra eto zokrina Rabe Mananjara miandrandra le rotsakorana tena miandrandra ty rotsakorana amin'ty eminay ty mba nirana io zany na any ampita-tsinanana moa tanety any lemaka ny aty ampita-ndrefana samy mila an'izay rotsakorana zay ka io moa angatana amin'ny fitondran'Andriamanitra sy ny heriny hoe mba handanjalanja zay rotsakorana zay fa ndrividoza sy ny atambo aloha ivily any amin'ny toerana tokony misy anazy any zay le fisehon'ny raharaha zany zao amin'ny tontolon'ny tatsah any aminareo any fa itsika teto efa angamba ataoko hoe raha impolo kely miteny foana hoe ory fanjakana jereo le tatsah ory fanjakana mba jereo ny fotodrafitrasa iainan'ny tatsah fa atreto aloha zany ohatra mipetraka amin'ny fanontaniana misy mihaino ve nareo sa tsisy mihaino ary efa impiry zay menanao vetrany ny fitenenana mety tsy misy mihaino satria raha nisy ny haino angamba leo tantsaha madinika reo tsy indray mandeha marina tsy indroa satria misy fomba fiteny hoe raha vorodamba mivava ny teny fa ilay fototsofina ny faharovitany zany fa ny zavatra tokony ho izy eny ary za moa zany eto dia mandre foana sady mampianatra no manoro ny fitondrana ny fandimby
surtout tamin'izany fitondrana nanomboka tamin'ny taona 2004 ka hatramin'ny 2004 zany Zokrina Rabe Mananjara raha refiasina sy tarafina zany lemaka loatra zany dia anisan'ny namirapiratra tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana. Ny zavatra tiako resahana zany tsy foronina fa ianareo zay miheno anazy zay mahita anahy eto nisy anie zany tondradrano be zany 2005 moa tany an-tanàny fa tena mitovy ny ranomasina mba tsy hoe ilazana mitovy ranomasina ny abakabaka zany aloatra zany mitovy tantana. Nisy zany tondradrano tamin'ny 2004 zany tany an-toerana mbola tamin'ny fitondrana président Marc Ravalomanana ihany fa tsy nisy vahoaka ny kaikaiky zany hoe ny olona anie tsy maintsy misy miteny foana ray sy roa fa tamin'izany tadidiko satria comité régional moa ny tena tamin'izany tao anivon'ny faritra mitondra vedety izahay avy any Ambotsilôza na avy ary station Ambotsilôza station agricole mandeha mitondra fanampiana sy resaka lay ho an'ny trabona tamin'izany fotoana zany manodidiny aloatra fa tsy nisy ny kaikaiky zany commune Vohitsara zany commune Ororo zany reny ampitana varatra sy reny manamorona hatraty Samamy sy ny karazany reny dia hita hoe afapo satisfait ngamba zay zany vazaha zay ngamba ny amatarany maromaro anisan'ilay izy tsy vitan'izay ihany Zokrina Rabe Mananjara fa tena nijery mihitsy zany le fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany hoe ty laka loatra ty indrindra ty distrikna Ambarafaravola ty dia anisany sombotra Madagasikara voalohany amin'ny famokarana vary ary raha ohatra hoe voataiza sy voakarakara tsara dia anisany zay le mahatonga ananteny tamin'ny herinandro hoe tokony hanafatra vary anie zany faritra loatra mangoro zany tokony hanafatra vary tokony hanondrana tokony hanondrana vary zany faritra zany fa tsy tokony hanafatra tsy tokony hinana zany sy tokony tapon zany ary tsy zakan'ny olona any ny fihinanana an'izany ka ny tiako resahana zany dia lesona efa hitantsika mianakavy reny inona ny nataon'le fitondrana tamin'izany fotoana zany ny karakarainy re tantsara tamin'ny alalan'ny inona tamin'ny alalan'ny masomboly tamin'ny alalan'ny zezika tamin'ny alalan'ny fampitaovana zany kibota zany anie Zokrina Rabe Mananjara tsoroko aminao manao karazana groupe PSDR projet de développement rural moa fomba filaza azy tamin'izany fotoana fa natany atsinanana nataty andrefana dia 5 ny dégâts cyclonique nisy fa nanomboka 9 fa nitraka ireo vahoaka madinika ary le tena vahoaka madinika le tena tantsaha mihitsy fa tsy misy hoe aferafiera hoe zay le bebe na hoe ny ambolona tapatra zay mahitahita fa tena mitovy trosy samy nahazo daholo tena samy nahazo ary iny zany no nentin'ilay vahoaka ny avy tena tamin'izany fotoana zany fa maninona zao fitondram-panjakana zao milaza jao zao tsy mahavita ary tena tsy misy tsy mahavita na akotray arô tena tsy hoe resaka semasa sy eny fotsiny hoe zao le izy tsisy resaka politika io fa tsisy resaka politika ampany atya tena tanteraka no iresahana an'izany eto Zokrina Rabe en tant que mahatantsany tena satria victime mafantatra tsara ary zay le réalité misy any an-tanàna dia tsy maintsy ho resahana ka ho resahana ihany zany na dia hoe efa ndresahana ihany mba mandondona varavarany mba mandona latabatra hoe ory fanjakana sahirana le vahoaka inona ny masahirana anazy reto zay efa lazany teo ary fantanyireo ataovy ny tohadrano sy ny barazy ataovy ny lakan-drano ampienano aidiny ny vidiny zezika omeo reto zavatra falazainareo fa ho amiana reto mba ataovy mipaka amin'ny isam-baravarana any amin'ireo vahoaka madinika zay zany no fitakina sy ny fangatana amin'izao fitondram-panjakana ka nareo hoe zany mbola hitako foana no sa ahoana misy faranareo reraka dia tsy hitako so sa ahoana misy manko ilay fomba fiteny Zokrina Rabe Mananjara manao hoe kotrokotro tsy dinina malina hoy ianao zanaka antsianaka mahay tsara an'izay rehefa mandeha mitoraka ny gao an-tanàna mitondra lakana kotrokotro ambody zoro ambody barirata rehefa kotrokotro amin'ny aleko io voaka ny amalina avy egny zay le kotrokotro tsy dinina malina tsy maintsy miteny eto antsika engany samy tsy maintsy hivoaka ny amalina fa tsy maintsy hivoaka ny amalina fa dia tsikivy mangata na fisaka ny lela honya fangatana zany hoe mangataka amin'ny Andriamanitra sy ny razana antsika zany zay na fisaka ny araka ny tantara sy ny riba zay nataon'ireo maventsika taloha zay zany amin'ny ankapobeny ny tena marary any tantsaha Zokrina Rabe Mananjara raha iny faritra loatra surtout iny resaka district na Ambarafaravola ao anatin'ny commune 20 iny no resahana ka lizy moa zany engany mba tsy anara tsy very sisa le hoe
faritra loatra sopotry Madagasikara fa mila vonjy le tantsa raha ny eno andro vitsivitsy zany zao dia niteniny tao amin'ny fitorana hoe tena hojerena mihitsy ny tontolon'ny tantsa sy ny sisa telo taona nefa zay ny lasa hiditra amin'ny fahefa-taona sika zao tamin'ity fitorana ity zany ty régime ity dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe zao ve vo hoe lohabavaka hoe hijery ny tantsa nefa le izy zavatra efa fantatra efa hatram'izay fa tsy hoe misy zavatra voaforonina akory eo ary zao mantsy ny teneniny gona ny tanàna any hoe afa iandringahy tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana zay le fomba fiteny zay zay le fiteny ihany tsy tongatonga ho azy zay tsy tongatonga ho azy tsy tongatonga ho azy satria ny aina ny erzalazy 2007-2008 ny io nanomboka 2005 5 6 7 8 tena ny aina raha hoe resaka tantsaha zany hoe andeha hividy zezika zany ianao na resaka hoe andeha hividy kibota na andeha hoe rehefa resaka mahakasika fitaovam-pamokarana dia malalaka sady mahafapony vahoaka tamin'izany fotoana fa amin'izao tsika miteny zao any Zokorina Rabe Mananjara nividina kibota 18 sevoa zany amin'izao miteny zao mbo nanontany tena taty Andrenivohitra taty efa any amin'ny enina tapitrisa mahery 4 tapitrisa mahery ny anankiray enjakenjana nefa tamin'izany fotoana roa tapitrisa mahazo tena mbola latsaky ny roa tapitrisa ary zany 18 sevoa zany mavita zay vitan'izay ka io zany le mbola mahatonga na miteny eto hoe raha mbo fa nahazo an'ilay fitondrana ianareo indrindrandrindra fa ianareo ilay manodidina ny filoham-pirenena sy ny ekipany mba mahazo an'ilay marché kely hoe resaka zezika sy resaka fitaovana momba ny famokarana ty mba lanjalanjao ihany satria misy le fomba fiteny za moa zany dia miezaka mitadidy ny rafitra sy ny fomba fiteny nataondre maventy taloha hoe kodiaran-tsarety anie ty fiainana ty miambony mety ho ambany ary ny ambany mety ho ambony ary tsy hoe isy hoe angataka hiala eto amin'ity ambony tany ty Androany sy Rapitso fa samy mangataka fiton'Andriamanitra mba ho samby salama antsika mianakavy ho hita eo ny zany Rapitso satria ny Apitso manova zavatra ary ny Apitso andefa fisaina manoloana an'izay vadiko kely ampifandraisiko amin'ny politika le izy hoe ny tantsaha zany any tanàna rehetrarehetra any ve zany zao zoky raeksa dia azo lazaina hoe fa matotra tsy voarebireby amin'ny resaka hoe tolotolotra kely etsy fa tena efa mahafantatra hoe zao no mahasoa anay zao no tsy mety aminay ka raha misy mpanao politika manao balaoasy arak'le fomba fiteny any tanàna ihany koa ahoana fahitana hoe ny efa famatorany tantsaha zany amin'izao fotoana zao ny any ambanivohitra any manoloana ny hevitra sy fipasipasoana isan-karazana izay mitosaka etseroa amin'ny resaka politika raha hoe ho avy ny fifidianana amin'ny fotoanany efa tena mahafantatra ny tokony ataony ve ny tantsaha manoloana ny zavatra iainana satria tsy maintsy misy ihany koa ny fanipatsipasana kely zavatra isan-karazana le fahamatorana zany marina zay resaky Zokorina Rabe Mananjara zay ary tena marina satria matetika anie dia zay foana rehefa akaiky ny vanim-potoanana fifidianana dia tonga daholo zao milaza mpampangolana aty-katsaka zay tonga misaika hoe mivoaka babany daholo tsy hitatra amin'izay zay tsy ary fantatra sady tsy ary hitatra amin'izay dia rehefa akaiky fotoana io dia hoe zay zanaky ny faritra zay avery apita-tsinanana ny fasana zao zay aty apita-ndefana resaka fasana ny razandry-zalaminy io ka rehefa petraka zany anao zany mba manana razana hoe fandimby amin'io fasana io dia ohatrany hoe akaiky anao zany erzalaro le erzalaro any zany ny akan'ny folele hoe zay any amin'ny fasana misy an'izao misy an'ny rony benay amin'ny fasana misy an'izao misy an'ny ray benay zay zany le film efa fa mandeha izy ny tanora efa araky ny tantara tsara ve zany azavaiko eto sady apetrako eto Zokorina Rabe Mananjara 2 commune district na Parafaravola raiky amin'ny 7 amin'ny 100 fokotany raha tsy efa niampy monga mba tateorina raiky amin'ny 7 amin'ny 100 fokotany zay zany tena ao anatin'le circonscription A sy B district na Parafaravola ny olona ao anatin'io commune 2 dia 7 isan-jato tantsaha ny 10 isan-jato zany ny opérateur économique sy ry zalam-panambola zay zany ny tena zavatra mission ka
miteny Zokorina Rabe Mananjara hoe raha somary afandraisina kely amina resaka politika re olona 700 reo aiza ho aiza manoloana an'le fahasahiranana zay mety efa aminy amin'izao fotoana zao sy ny mpitondra any an-toerana na ny avy aty Antananarivo vidina any mety ho voafitaka ave sa efa matotra ara-politika ave reo olona reo. Eto dia miteny ny district Parafaravola sy reo vahoaka reo dia misy manko le ankilafin'olona tsy miteny fa fantany tokony atao. Fantany tokony atao na dia zao zavatra mahazo azy zao ny fantany hoe iza no mitantana sy mitondra sy ny tompona andraikitra amin'izao fotoana zao dia manahoana ny fari-piainany satria izy tonga dia mikajy hoe raha tato amin'ity fitondrana aty ohatra zao ny fari-piainako tonga dia mandrefy ankaika izy raha tato amin'ity fanjakana aty misy amin'izao fotoana zao ny fari-piainako satria tsy mamianatra milaza an'izany Zokorina Rabe Mananjara fa tamin'ity taona 2 sy 4 arivo 2 sy 4 arivo ty tena betsaka ny olona mivarotra tanindrazana. Varotra tanindrazana satria ahoana ny fomba fiteny le faty ny Ancien Maraina tsy mitovy. Zay le hoe faty ny Ancien Maraina tsy mitovy itsonjovana andreo taranaka reo ny ampianarana andreo ny itsonjovana andreo rapitso dia tsy maintsy mivarotra fananana anao itsonjovana an'izay zavatra ho avy zay kanefa iverenako le hoe fahamatorandreo olona reo satria ho avy amin'ny heritaona na mbola tsy fantatra zay fifidianana zay zavatra misy aloha zany atreto Zokorina Rabe Mananjara raha ny couleur an'izao fitondram-panjakana zao andeha hoe ireharena hoe hitondra zavatra hoe ideraderana isekoseko any amin'ireo olona 700 reo jereny fotsiny ianao miezany fotsiny jereny fotsiny ianao hoe ary ny zavatra misy dia tsy sa manao an'izany ntsony ireo raha iny district na Parafaravola iny no resahana tsy sa mankany ntsony reo tsy sa mankany reo raha hoe mandeha nga dia manome toromarika amina lehibe na district na numéro zay mitovy couleur aminy fa raha hoe tena hoe reto izahay fitondram-panjakana toerana anavitra anareo hoe zao nareo vahoaka jeren'olona fotsiny zay le hoe jerenkilona fotsiny ianao fa anao tsy toteny ntsony zany ngamba zay no mafia anazy hoe tsy toteny ntsony ka eto moa zany dia tondromaso ianareo zay manaraka an'izao teniko zao sy zay mahita ana miteny zao fa raha zany district na Parafaravola zany raha ty fitondram-panjakana ty leo tanteraka. Ka efa resaka fampianarana eny ianao tonga dia hidirantsika matetika zany ny mieny foana ny ambanivohitra any any tanàna rehetrarehetra any dia hoe sahirana eo amin'ilay fampianarana ny ankizy eo moa zany ny hoe fiatrehana amin'ny fiainana fa rehefa sahirana ny fiatrehana amin'ny fiainana dia mitraika aty amin'ilay ankizy io na dia hoe efa jerena atao lera ny fomba rehetra zany mba hikarakarana nireo zaza dia misy ny latsaka andalana tsy matody afa-tsy eo amin'ny CP dia misy mba mihoatra kely tonga hatreo amin'ny classe de 5e dia eo dia mijanona tsy dia tena lasa lavitra zany le izy dia nefa ao anatin'izay dia hoe nisy fampanantenana hoe fandraisana anjara amin'ny fanjakana amin'ny ohatra hoe resaka fampitaovana any an-dakilasy rehetrarehetra any inona marina ny tena zavatra miseho any arakaraka le zavatra ny tenenina sy nampanantenaina ve no tena iainana ny ray aman-dren'ny mpianatra manoloana an'io sa hoe ahoana elana amin'le onoono izay zavatra izay ndahoary. Ya sotra Zokorina manoloana an'le resaka fampianarana isika ray aman-dreny tokotra dia sarotiny amin'ny zanakitsika zay any am-pianarana indrindrandrindra fa amin'ny ambaratonga misy ny ambaratonga ambany amin'ny EPP ny ambaratonga faharoa amin'ny CEG ny ambaratonga fahatelo zay amin'ny lycée reo moa dia nanana taranaka sy zanaka daholo reo rafitra reo fa ny zavatra misy tena mampalahelo zany amin'ny tsika miteny zao Zokorina Rabe Mananjara zany hoe zao moa zany vao afaka miteny ny tena satria mbola niandry hoe mandeha ny premier trimestre mandeha ny deuxième trimestre zany hoe miandry aloha sao dia mba ho tonga ihany satria misy lay vola mifefy io vola ny fiefy io zany dia vola avy aty ministera vola mpanjakana zany satria lay fanjakana ihany no nanentana n'lay ray aman-dren'ny mpianatra hoe 0 ariary ny inscription na ny fisorohatana anarana any amin'ireny sekolim-panjakana dia voarainy ray aman-dreny any voarainy le ray aman-dreny zay zavatra zay satria io volan'ny fiefy io zany araka ny famantarany tenan'le izy dia entina hividianana fitaovana toy ny lacré sy ny kojakoja maro samihafa entin'ilay mpampianatra sy le talentsekoly manatanteraka an'izay fanabiazana zay
ny zavatra misy nefa zany zokorina am'izao fotoana zao dia tsy ny distrika naparafaravola ihany na commune Tanambe io na commune Ambovoro na commune Ororo sy ny anina fa mba tsy lazako hoe iarany Madagasikara dia sampitratan'izay daholo sampitratan'izay daholo satria ministera ray ihany ministera fanabeazany ka ny tena zavatra mampalahelo zany am'izao de le ray aman-dreny zany niezaka nampiditra an'ilay zaza tany ampianarana satria efa voafaritra tsara hoe 0 ariary ny ampidirana an'ireny ankizy ireny any ampianarana ohatran'izay koa ny any amin'ny CEG ny zavatra misy nefa zany zao de lasa mamorona tsy fidiny mamorona tsy misy ngamba fomba fiteny nefa zany février zany zany volana marsa zany raha any amin'ny tanàna any Tsianaka any de anisan'ny tena ao anatin'le vanim-potoana faran'izay maitso hoatra indrindra ka eto zany dia misarika tsy fananam-bola zany tena manahirana eto zany dia mba miteny sy misarika nareo mpampianatra sy ny taletsekoly maro samihafa hoe raha mbola azo efina le retsy aza mbola roasina aloka le zaza madinika aza mbola roasina satria reo zaza madinika reo zany tsisy fitaovana zany eo am'le lakilasy de lasa le ray aman-dreny zany teren'le mpampianatra sy le taletsekoly mamorona tsy fidiny asa hividanana an'le fitaovana mamorona ray alina ariary isaka ray aman-dreny 10,000 sy ray alina ariary isaka ray aman-dreny tena misy zany tena misy zany ka na de le vary mba entina hoe hitadiavana ho an'ireo ankizy ireo isan'andro reny efa manahirana am'izao tsika miteny zao zokorina rabe mananjary tena efa manahirana mihitsy amin'ny maro anisa ka eto zany mahatonga ana miteny sy mampita hafatra hoe raha mbola azo ifandaminana sy fa ifandeferana ihany le retsy mbo mitadiava hevitra ianareo ao ny chef zapy ao ny taletsekoly indrindrandrindra ianareo mpampianatra mba tsy ampody an'ilay zaza mianatra fa mampalahelo ane le ray aman-dreny mba fa miezaka amin'ny lafiny rehetrarehetra tongavan'le zana mianatra satria ny fianarana ane ny lova tsara indrindra ary zany fianarana zany mba ny olona tsy mahay zany efa fa tsy fidiny ka raha mbo misy le finiavan'le ray aman-dreny zany mandefa an'le zanany an-tsekoly aleo ianareo ao ny chef Cisco ao ny draine mba tereo le ministera mba forceo tereo faran'izay zokony lay ministera lay fanjakana mba hamoaka nyty volany fiefy ty fa de matsiaro tegna loatra ny ray aman-dreny satria mbola misy indray zay fitakisinina vola entina atao tsy paipaika hividianana fitaovam-pianarana entina ampianarana faharoa manarak'izay zokorina reo mpianatra reo zany raha ohatra sanatriany vavaladiny lela misy ampodiny ray aman-dreny inona moa ny ataon'zareo raha iny tanàna iny zany iny faritra ny Sianaka iny hoe taloha raha ohatra hoe tsy mianatra ny zaza anankiray na vita T5 de misy ny omby ambesana lasa miandry omby zany le reny fa amintsika miteny zao tsisy ombytsony ihany na misy ary fa azo isaina amin'ny ratsan-tana de aninona zany reo ankizy reo gisa sy ganagana sisa ny ambesan'ireo de ondry ndray zany misy any tsy afianina fa de misy ondry any zokorina be mananjara amin'ny faritra Sianaka iny ka mampalahelo zavatra zay hoe ankizy tokony anao CPCGM ankizy tokony anala BPC ve de vokatry resaka hoe tsy fisina vola na tsy fahavitan'le ray aman-dreniny an'ilay adidy tsy paipaika de entina ampodina ankizy aoka rembo fa tsy mety fa mba amboary zay programme anasanareo ary eto zany de mitodika manokana amin'ny sifisisiko amin'ny traine sy ny rafy fampianarana rehetrarehetra hoe mba tanterao fa zanakitsika ianareny tsy tonga nahay ohatrareo raha tsy mpampianatra ary avy ankizy ohatran'ireo ka aoka tsika mba hifampijery mba hifampitsinjo amin'ny lafiny rehetrarehetra entina anabeazantsika an'ireo taranaka reo zany zao de misy idirany resaka hoe zon'ny kisy misy idirany resaka hoe manamana ny taux de scolarité ary eo de tsy maintsy mipetraka foana ny fampitany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanina mbola tadidy any zany resaka fampianarana zany hoe nisy ny kit scolaire tena niedivany mafy mihitsy dia tonga ny fanampiana avy any velany ny UNICEF anisan'ny tena niketrika an'izany niaraka tamin'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany zao zany zao lasa ny lacré raha tsisy de lasa miandrikisa ny kisy tsy mety zany de tsy mety mihitsy fa dia mila jerena ny momba an'izay zany eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana mbola mikaikaiky ihany koa nareo amin'io inona indray no zavatra mitranga ary eo ianareo zany tatsaha any an-tanàna any iteny foana satria tony miara-manonsy tony misy miaino tony ary ty fandarany ty misy vahiny miaino
dia misy mpandika teny hoe inona no resanao a dia eo nareo zany ilaza azy hoe inona ndray le endrika tsy fandriam-pahalemana ohatra ny tsisy farana izy ity. Ya tena marina le firesaky zokorina raha be mananjara hoe tony fandarana tony indrindrandrindra fandarana miara-manonja misy miaino eto dia mpanatetena no iresahana eto zokorina raha be mananjara fa raha misy folo ny karazana radio na misy telopolo ny karazana radio sy ny televizion eto Madagasikara raha amin'ny faritra Antsianaka iny ty ihany misy miaino ty ihany mba tsy lazana hoe 7 isan-jato zany zany miara-manonja zany dia io ihany misy miaino satria lina no tia fantapa avao zany hoe lay tambany vodasy lay ohatrany hoe olona tsy de nirara ina hoe tsy mahafantatra ninina manoloana le zavatra misy eto amin'ny toedra raha-pirenena satria makasika an'le fiainana le izy de tia zany lay radio sy lay hoe televizion hitany hoe mba mamelombelona an'le saina sy milaza ny zavatra marina hoe tena zavatra iainana tokoa zany resahany zareo zay le izy de any amin'le satria raha vao misokatra tonga ny amin'ny sivy sasany sy ny fotoana zay efa fantatry le olona hoe am'izao mandeha ny miara-manonja de eo ampotsofin'ny zavatra zay tsy fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana amarana antsika misy karazany roa zany lay mahatonga an'ilay tsy fandriam-pahalemana eo moa zany lay fisiny lay kariera tao andilana avaratra zay efa tsy de namoaka de lay olona rehetrarehetra le mpiavy izay tsy nanana moyen entina ody dia miova ny sainy eo ndray zany le tena teren'le tsy fisina zany le gao an-tanàna ho iaho satria ho ay anaty rano mantsina ny ranona laotra amin'ny arato sy ny karazany ho ay amin'ny kariera tsy hita zay marina reraka tratra mangana dia maniry zany le saina entin'le namana ratsy dia lasa mamaky trano zany hoe lay ala botry zany hoe mba tsy ilazako hoe sanandro dia misy ny vaky-trano maro samihafa ala bilany ala gisa ala ganagana ary ny tena mampalahelo zokorina arabe mananjara dia misy ireo mpiavy ireo vahiny tsy manonona anarany eto fa misy an'izany vola kely aminanetsiny dia miala sy raetsy roa etsy tena andratrany ery zalaolona zay zany tena zavatra mampalahelo Antananarivo ary 5,000 eto zany dia miteny antsika gao an-tanàny tantora ekitra zany tsy tsahatra mananatra ary zay fananarana zay zany zay mandray an'le izy miteraka fahendrena ka amin'izay fananarana zay amin'le gao an-tanàna io gao an-tanàna io moa zany tsy de hoe gao an-tanàna mipetraka an-tanàna fa be deaibe ny ianareo avaram-pianarana be deaibe ianareo mahay ary be deaibe ianareo matanjaka sady mavita ny zavatra tokony atao aleo miaritra mba miaritra kely satria eto zany de miteny tsy isan'izay adiny refy vianareo tsy adiny tondro zay refy zay moa ohatra zay zokorina be mananjara ny tondro ohatra n'iny ka eniko dolo le etaetanareo sy le fangatanareo sy ny zavatra maro samihafa fa io moa zany misy fomba fiteny hoe atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny ampomalala ka de mba aza mangalatra le retsy mba zavatra hafa tokony atao aleo ary zany mba mitsimpitsimpona kely le vato riandilana ry satria mba mahazena reo vehivavy reo raha mahazenina rivo hatramin'ny ray alina sanandro ahoana nareo gaondaby eo reo de mieritreritra ny andeha higalatra gisany ery zalahy sy ny ganan'olona ry amoron-drano sy ry amrovany ry foa mba zavatra hafa mba atao lasa le gasy ny fampihinana noho ninona vokatra zany rehetrarehetra zany zokorina be mananjara dia fahantrano eny ara ya amarana sika meko 2 minitra ianao satria efa mandehany ny fotoana fao ny mpisihatra manaraka ary ndao ary ya ny amaranako azy zokorina be mananjara dia fisaorana natao aminareo tompona andraikitra maro samihafa indrindrandrindra nareo teknisianina fa eto zany dia mitodika amin'eo mpitondra fanjakana sy ny mpanapaka tanàna zany hoe mba misy kely azo ranana ihany ao amin'ny ivon'ny faritra mba misy kely azo riranana ihany ny zay hoe avy aty amin'ny fanjakana foibe aleo mba atao aradrariny sy mba tsinjaraina arakaraka zay tandrify azy na resaka fotodrafitrasa zany na indrindrandrindra resaka lalana zany na resaka ambeoka satria zavatra misy manko zokorina rabe mananjara raha voalasa le cyclone na nimba zavatra eo amin'ny telo hectara de mijanona eo le tany de mba mangataka anareo mpitondra fanjakana na toerana satria ohatra hoe mba misy semansa kely na ohatran'izay ihany mba ho amenan'le olona victime mba hoentiny ambolena andray mandeha io moa zany antso avo atao iny aminareo tompona andraikitra fa de zay ngamba no entiko amaranana an'ilay izy
fa de mangasitraka mangatelina iangany de mba samy ambininy amin'ny ataontsika menakavy mba ho sonitra ho avo ity firenena ity ary ny tiako resahana farany indrindra aminareo mpitondra fanjakana foibe ihany dia ataovy ilay fiaonam-pirenena zay fiaonam-pirenena zay fikaonantom-pirenena zay koa zany dia anisan'ny fakotera sy fanafody masitrana anty resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny mampanipaka manao valalana ankarona antsika voaka malagasy ka eto zany de mangataka zay fiaonam-pirenena zay antanky amin'ny président ny RMDM rody be mpanotra ho an'ny demokrasia Madagasikara district Paravaravolo mangasitraka tompoko lahy sotra tompoko eny ary de isaorana itantoraiksa nitondran'izay fandraisana anjara teto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada izay ambava homana ampo mieritreritra mito ihany ny fandarantsika ho avy eo indray ny namana faniry Razafy Manantany izay andray n'Andriamatoa Christian Tabera izay tsisy vina amintsika ihany koa moa zany olona izany fa efa mpisehatra eto de ny ambara fotsiny de hoe mba haritra hatramin'ny farany isika efa volomboninao ny ampisehatra manaraka zany iaraka amin'ny faniry Razafy Manantany Christian Tabera zay bogosygosy mihitsy izy ao ambadimbady ho hitanareo tsara ny fiakarany eto amin'ny miara-manonja ary tsy ho latsa-danja amin'izany ihany koa ny zavatra zay ho amboarany namana faniry Ndahoary ya de misaotra ny tonton Raex sy Rina ny am'izay zava-misy any ambanivolo zay tsy maintsy resahantsika reny atsika ho mamesehatra ho an'ny rehetra foana mba hiteny mba anio hevitra satria zava-dehibe ny fa niohikevitra dia andray namana Christian Tabera atsika fa eto aloha zany de miteny amintsika fa any amin'ny 270 kilometatra tsy lavitra manoro no misy any eminaty amin'izao fotoan'izao lay cyclone lehibe zay manahirana antsika io izy alefa ny namana technicien io any 270 am'zato kilometatra tsy nanany manoro no misy azy zany de hitantsika eo ihany ny fivoarana fa samy maily daholo tsika amin'izao fotoan'izao efa aleo mametraka fahamailona satria de efa anao ny azy ty cyclone ty zany de raha ny tombatombana zany de hoe mety andro any alina izy no hitsofoka an-tanety zany de hitantsika hoe aiza no hidirany am'ireo toerana eo anelanyelany zay Manoro, Vatomandry aty Mananjary sy ny sisa de hitantsika eo zany hoe aiza ny tena hidirany aminaty zany fa de samy manaraka ny toetry ny andro rehetrarehetra zany isika zay ny amin'iny fa ny faheto akaiketo Christian Tabera ny tenen'ny Rina Rabe Mananjara teo Christian Tabera moa de efa fatatsika zany fa de anisan'ny zanaky ny abany izy zany arak'izay anaran'izay zanaky ny ministra teo aloha Tabera Randriamanantsoa zay tsy iza moa zany fa de anisan'ny vatona melakafatra président Zafy Albera tsy iza ihany koa fa anisan'ny fédéraliste nafana fo ary mbola mitazona amin'izany foto-kevitra zany zay tsy iza ihany koa fa filohalefitra nasionaly ny RMDM am'sanona ny faritany ny Fianaratsoa mpitarika ny CRN mpitarika ny Antokitana mpitarika ny Knefy maro kasikety mihitsy député teo aloha efa ministra ary mpanao baolina nanana maizy azy ihany koa zanaky farafangana maro be mihitsy de nanana mpandimby izy de Christian Tabera eto akaikitsika eto Christian Tabera zany sady nivony CRN ny nivony Antokitana no tanora RMDM izy ka ny horesadresahantsika amin'ny eto de ny mahakasika indrindra de resaka concertation nationale ity fa mialohany teny hidirina am'izay dia hiresaka zavatra hafa moatsika zany amin'ny Christian Tabera fa aleo aloha ho fahalalam-pomba amin'ny vahiny sy ho fanomanantsika rehetra mifandraisana azy de tsara ihany fampiaraba miaraba Christian Tabera mahita atsika zao tontolo zao ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any zay tena mifaneraserantsika ato anatin'ny tambazotra sosialy sy ny YouTube mahita atsika ihany koa ny eto Madagasikara ny any faritra any amin'ny alalan'ny MBS manderina faritany rehetra ny fahitalavitra moa zany manodidina Antananarivo ny raharentsika de mba ny andehana ny MBS amin'ny Canal Sat Parabole sy ny Star Times zany ka miarabanao zany tonga somatsara Christian voalohany aloha dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra am'izao fivanianako eto zao ndray araky le voalazany Zokobe Rina teo moa tsy de hoe vahiny loatra fa efa
tompony ihany koa atao amin'tika fandarana miara-manao zany ny MBS ty de miarabanao koa namana faniry ary tsy adino am'izany ny vaoaka ambany lanitra eran'ny Madagasikara zay ianjadiny zao etraketraky ny rivodoza voajanahary zao de miarahaba ary mankahery mankahery ary mamangy fahoriana zay trapahoriny ary miarahaba ihany koa reo diaspora ireo titanindrazana zany zay agny ivelany zay misehatra sy manaraka ny raharam-pirenena isan'andro isan'ora isa segonda eto am'ty anina ty fanifarany sady lehibe indrindra de mialatsiny miala fondro fa iaraban'ny filoha maraka ravalimanana zany eto sy ny ankohonany rehetrarehetra ny vady aman-janany ao anatin'izany ny nanao mission moa izy tagny hitasika regny tagny amananjary misaotra président fa faly misy vahoaka tagny ainao moa tany toerana nahitan'izany zay koa taty amin'ny manjery nanaraka anao akaiky ka dia faly miarabanao ary mamerina ny fisaorana anao ray aman-dreny filoha maraka ravalimanana zay filohan'ny RMDM de ny rodoben'ny mpanohitra ao amin'ny démocratie zany dia miaraban'ireo namana rehetrarehetra ihany koa ao amin'ny jeune RMDM ao ny président ny RMDM jeune RMDM ao ny cordon ao daholo zany ny rafitra rehetrarehetra zay mahafeno fepetra am'izay RMDM zay sy ny antoko team ihany koa tiako Madagasikara zay mipréside an'ity RMDM tika dia misokatra namana faniry azoko be faniry niady hevitsika amin'ny rahalahy eto iny ary ny RMDM zay fa saminy fa misy zavatra maro be ihany ko resahantsika aleo aloha atomboka satria victime ihany koa ny tany farafangana satria fantatro tsara fa avy any farafangana Christian Tabera victime ihany koa ny tany farafangana tamin'ny fandalovany rivodoza Batsiray farany teo de zao zany raha ny fijeritsika azy zay mbola iaingy de efa any andalana any amina ty araky nambarako teo eo amin'ny 70 kilometatra zany izy atsinanany manoro misy azy de fa hiditreto izy zany am'izao fotoana zao de inona zava-misy itsofoka ao farafangana ve ho any atsimo atsinanana ve ho any vatovavy ve ho any fitovinany ve eny tompoko zay io lalan'io Christian Tabera inona aloha zava-misy any voalohany te antany manana problema be fandripalemana nareo fa rehefa avy eo vo iresaka toetrandro inona io zava-misy any farafangana io bon voalohany aloha azoko be fanira de misaotra besaka zany eto moa de manao kopatanana mivahoaka ny atsimo atsinanana rehetra zany ary manao kopatanana manokana amin'ny districtny farafangana zay araky le voalazanao teo ny nipoirako de manao kopatanana tanteraka koa zany any am'le tena tanindrazako am'izay zany satria 42 kilometre miala eo egny vato zany io egny vato fa sy vato azavaiko tsara zay zavatra zay dia miarabany vahoaka ny egny vato sy ny 11 commune rehetrarehetra ao amin'ny tapany avaratry ny farafangana zany eto ary miara-miory raha miara-miory ihany koa amin'ny zavatra nanjo atsika sy anareo zay aty antoeragna zany fa nagnontany anao teo hoe ahoana alohan'ty diran'ty rivodoza manaraky ty de am'izao fotoagna zao zany de eto aloha zany miala siny miala fondro na de aty amin'ny fanoheragny tegna zany de isoragna zany solombavam-bahoaka Clarisse zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara Iranabavy zany manao niezaka zay farany tratrany izy ao atsika manko mpanohatra intelligent zay rehefa intelligent zany tsika de mahalala ny tokony atao zany fa isoragna izy manao za zany eto tsy mijery freana na IRD na ty amin'ny RMDM fa en tant que tombosoa imbonana ao am'le district ary am'izao fotoagna zao ara tena mbola mitourné foana zany le solombavam-bahoaka ao ka de isoragna anao Ranabavy toizo gnasanao fa matoa ny tena hoe isoragna anao Ranabavy solombavam-bahoaka roa mako isaky ny district ao farafanganao de le solombavam-bahoaka anankiray moa zany tsy haiko inona no ataony fa miraviravy tanany izy araky le voalazako anao teo hoe un officier de la gendarmerie officier supérieur un colonel zany ary lehibe ny kalonna tam'izany fotoagna zany am'izao fotoagna zao mandeha sy fandripalemagna io araky le voalazanao teo ao amin'ny inona moa zany commune Mahavelo de secteur aty amin'ny Agnalafia zany hoe amin'ny entrée andeha egny vato zany io misy fanafiagn'olo ao hoe misy sy fandripalemagna marao ao koa commune Mahafasa amin'ny croisement Mahafasa andeha egny vato koa io mbola andeha am'le capitaine Mahafasa may teo ve iny
io tsy le mahafasa may fa mahafasa le mahafasa may mako le mahafasa may mahafasa fokotany rabakara zany foko rabakara ao atapo-tanàna zany hoe ny foko rabakara negny tena may tanàgny tamin'izy igny de ny ty mahafasa ty mahafasa avy aty amin'ny clan misy anazy zany ameza fisora ty io dia mandeha zany eo amin'ny 42 kilomètre araky le volazako anao teo eo koa zany misy fandripalemagna de amin'ny commune tengenogno io zay commune nipoirany le solombavamboaka anankiray le raha lako adjaiko ny solombavamboaka ny mon colonel Ianna zany député faharoa zany io ka za zany eto izy anazy io kalonina io ny olona agny zany de fa miboyako ten'le kalonina fa tsy haiko mbola tsy andravagna anazy fa za eto zany de miinterview niza autorité amin'ny farafangana io dia hoe ravao le kalonina satria le kalonina fanjakana agnaty fanjakana zany hoe ao misy tany filaminana mianga avy amin'ny groupement de gendarmerie za zany eto de hitodika amin'ny seg manokana tena miangavy fiaraha-miasa satria ny problème mon général le colonel sady député na ao zany hoe colonel izy la 12 sady ombomangany la 12 de problème zany le commandant groupement sy maintsy managnaigna maso aminazy siditsy na tianao na sy tianao amin'ny hiérarchie avy agny amin'ny académie de manjaka ary zay navitany tsy mbola izy député navitany namonomono olo tao hoe zay manamanam-bola zany de ciblena za tsy miaccuse le député eto za tsy manao hoe izy ny mpanao an'izay fa fakafakaitsika ny zava-misy ho atsika vahoaka ny farafangana so asika zay vahoaka mpanaraky malagasy mpanaraka antiky miara-manoza ty azonao zany hoe zay olo manamanam-bola de cibleny zany de ampitahoriny de ampitongavagna agny le kaloniny e kaloniny zany tsy misy taminay tagny taloha fa io kaloniny io mo avy agny faritry mena be agny izy commandant groupement ex commandant groupement tagny amin'ny faritry mena be igny gn'aminay ao namana faniry de io ampanjaka io no hoe raha miasa miaraka amin'ny carte mobile azonao miaraka amin'ny chef district ka eto zany dia miangavy an'le préfet de région administrateur civil anao hoe managna commandement ambany fifehezanao hoe OMC zany koa anao hoe chef de région mialatsiny moa zany fa gouverneur moa nareo amizao ny appellation fa tsy zay ny tena izy fa chef de région tena izy araky lalam-pandroena ka hoy zao hoe miveregna amin'ny vory aloha nareo satria efa napisy an'le problème n'izy mianada io tao ary ny famingavinga misy zay tsy olazaiko eto e sasany magnano hoe ianao iza moa anao zany moa zany ve de fatao zany ao agnatina fivorina OMC hoe iza anao hoe anao nandeha tandafy tagny fa zavatra hafa gny nandananao tagny fa marotategna gny nandananao tagny de ialako signy kosa aloha fa tena isorako ny ranabavy député Clarisse zany tena ny réagir izy hoe za metina marotegna raha zany fa ianao zany le bendalo anao eto hitanao zavatra ohatran'izany zany contradictoire entre an'izy mpitondra ao ka hoy zao hoe toizy gnasanao ranabavy ataovy gnasanao manandrify anao ekena fa sasany solombavambaoka eo ataonao fa kosa mijery an'le sosialim-bahoaka ianao dia hoy zao hoe fisoragna omegnanao amin'igny fa le solombavambahoaka colonel anankiray zay officier supérieur de la gendarmerie raisogna andraikitrinao mon colonel nagnino moa anao mbola député hainao hoe nandamigny tanisika tagny surtout tamin'ny tanisika tapany za fisora igny fa magnino anao amizao mandegna sy fandripalemagna amizao fotoagna zao ary lazain'olo fa sy ao eto milaza an'izay lazain'olo fa anao gn'ambadikin'io na le solombavambahoaka na manao toerana ny teny hoe anao gn'ambadiky an'izay raha zay ka hoy zao hoe raisogna andraikitrinao pour foy le izy za tsy miaccuse eto na magnendrikendrika anao elako sy elako fondro so da mpiadesika roa koa zay satria soutenenina amin'ty plateau ty gnadisika na amin'io district ny farafangana fa rehefa ampandroso any district ny farafangana ny programme anasa fa surtout fa ndripanemagna de miarako mikevitra aminareo amizay ao na de avaty amin'ny clanigny mahery MDM satria ny filoha mary karaha valimanana de manentana foana hoe mpanohatra manantsaina atsika ka tokony ahafantatra ny zavatra tsara oraisy ny fitondram-panjakana eo amin'ny lafy ny fampandrosoana ny firenena de zay ne ma pasifika nefa dynamique asika eo miara miroso am'izay zavatra zay zay misy zavatra nahazo voninkazo toraka voninkazo tany aminao le any farafangana zany lay solombavambahoaka zany tontolony tsy fandripalemana fa misy ihany koa ny tianao zany Christian Tabera zany ny any zava-misy teo avy amin'ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena
mba misy manao ihany ve zany am'le fomba fijerinao sa ahoana l izy alohan'ny tena hiresaka am'le concertation nationale am'izay mba hisiny lay hoe lalam-pandaminana amin'ny hoaviny ty Madagasikara ty arak'le voalazanao teo Zokobe Fanira mba misy manao ihany ve anao tianao tenena amin'io moa koa ao anatin'ny fitondram-panjakana za eto tsy miaro olo fa miaro an'le karazana principe ekena ohatran'izao raisiko fosiny resaka hoe dirikabiny ministre ny population am resaka FSS zany hoe filet de sécurité resaka social mbahoaka moa io tenena io raha fanazavana technique de hitako voafena de tsy ao anatin'ny organigramme an'le CFF aza le dirikaby le dirikaby par intérim ahitsokely izy satria zay nampisy olana entre ny honorable atsika sombambahoaka Fidèle Razarapera eto de manao kompatanana ihany koa amin'ny namana pikatroka zay ao amin'ny miara-manonjan'ny AZ radio eto tsy hoe kabaro ifamalina fa zavatra hoe tsika ray ihany fa kosa amin'ny fitondram-panjakana dia misy ny mandraindraikitra na de mbola sy nommé ary izy araky ny arrêté de tsika ve zany kosa amin'ny lafiny raiky amin'ny lafiny raiky koa satria resaka concertation nationale atongavagna fampihavanam-pirenena le tianao tenenina teo de raisiko zany amin'ny maserena kitany Madagasikara na eto zany tsika ve zany andignan'le nomination arrêté de nomination zany amin'ny ministère zay vao iasa fa eto zany de isorako aloha zany ny dirikaby par intérim zay mandray andraikitra am'izay tandrify azy am'izay note de service zay sana an'izay andraikitra an'izay zany manao izy am'izay vitany sy hitako zay vitany agny fa bon hitatsika rehetrarehetra moa fa hoe à gauche à droite ny ministère de population am'izao manao zay afany ka eto koa zany dia onogne zay resaka fampihavanana zay idiragna amin'ny dinika national zay de mitena hoe tsy hoe be da be nge ny olona nommé aho hoe fa mandraindraikitra ve le olona nommé za tsy miaro azy eto za tsy mifakafantatra tsy mpina fa fakafantatra par média moa zany aiza moa zany mpisetra politika tsy mifakafantatra azinao izy zany tsy mahafantatra ny Willy ka izy zany tsy mahafantatra ny Christian Taber eto fa kosa za miteny eto tsy miaro anazy mihitsy aladitra ragnandreo izy ozy fiteny aminay aladitra ragnandreo zany azafady rô tsy miaro anazy eto fa kosa raha regny fagnazavana teknika regny kosa de mitombona sady azo raisina ny azy fa kosa eto koa zany raha ny fanazavana araky ny arrêté de nomination araky ny raha rehetrarehetra zany amin'ny Zokobe honorable Fidèle Razarapera de mitombona koa ny azy azinao nytiany tenen nytiany anao tenena de hoe sy tokony mbola ioeraoera aloha anao na ilaoeky am'le mahadirikaby anao zay ne le tiany tenenina ary zao izy tsy anao débat aminao fa raisy aloha le titre de nanome ohatra maromaro moa izy hatrany amin'ny 2009 antany amin'ny Sadeka omaly izy zay hitatsika tamin'ny ena manjery regny bon isorako anazy regny satria mirappel regny zany à l'ordre constitutionnel manara-dalagna zany fa kosa raisina andraikitrinao dirikaby satria en cas d'urgence amin'ny resaka cyclone sika zao en cas d'urgence sanitaire sika zao anareo ministère ny population e tena misagny mponina direct raisina andraikitrinao fa zay le hoe tanora vonona mandraidraikitra à la place qu'il faut zany am'le toerana ny any eny tsy azo Christian Taber am'le fitondram-panjakana de hoe inona moa no mampisalasala le fitondram-panjakana tsy ametraka no ka eo misy satria raha sy diso mazo a toatra nisy ohatran'izay koa amina ministère anankiray mbola be da be amin'ny ministère ny artisanat finao tenena efa nisy niakatra Real TV misy sasany aminazy io SG dirikaby DG tsy haiko tsonmisavitaka ambony marika eto zany de hitodika amin'ny fitondram-panjakana manomboka any amin'ny Fleur République mba io zany anisany olo mba manao viveriny ainy aminareo mais pourquoi pas kosa moa zany salefanareo après 7 mois avate ohatrany hoe manome aina anay avate amin'ny mpanohatra zany anareo hoe mikritike an'ireo olo regny mangala baraka an'le olo zany na magnabarabara an'le olo fa mba rehefa eo retompoko miala tsina Andriamato Flo alefaso Andriamato prime ministre loatra moko zany satria arrêté ministériel ny magnano le dirikaby fa kosa misy karazana araka nazavainy honorable Fidèle Razarapera regny misy zany karazana débat kely zany ao anatiny hoe ty olona ty ve olona parcours zany parcours nanaovany politika sy ny toetoetra zay ananany amin'ny akabeny fa raha za mahita hatram'izay
na mbola tsy nandray n'io toerana io raha le raha namana Wilfred tamin'io resaka note de service ny resaka dirikabony ma-intérim anazy amin'ny ministère ampoliny io na mbola sy tao anaty fanjakana izy zany efa niaro an'ity fanjakana ty foana eo ane le mahatonga ana ingrat le fanjakana le fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny eo zany ka hoy izy aho zany hoe alefaso io zavatra io satria hitanay avy aty amin'ny fanoerana fa mandray andraikitra le dirikaby am'izao fotoagna zao fa kosa hoy izy raha ohatra ka hoe tsy ao anatiny le rafitra ny SFF igny izy elakisy ny lafondro fa zao kosa raha ny fanazavana ara teknika de voafeny le rangaha fa kosa izy teneniko zay hoe tsy hitodika anay aty amin'ny mpanohatra nareo satria sy zay ny mamoaka le arrêté de nomination am'le resaka hoe numéro fa any amin'ny primature io efa any zany fito volana aty afara zany na aty aorina tena le fomba fiasa misy no miram dikany de nefa misy olona le tendreny misy olona le tendreny zareo ndray tsy maharo an'le fitondram-panjakana de hoy zao hoe ivaralila ihany zany ty dikany zany andray fitondrana ihany atsika io fa na zany na tsy zany ara ino moa ohatra ny raisinao zany am'le hoe am'le tsy faiza mitondra sy tsy faiza mitatany hoe zavatra tokony ho raisina amin'ny alalan'ny papier amin'ny alalan'ny papier A4 fotsiny de vita de hoy zao hoe raiso andriamato premier ministre nandroany ariva tonga de fa avoay gn'arrêté de nomination an'le olo mba ahafahagny mifanakalo hevitra na araky le voalazan'ny honorable zay isorako azy ifidela zarapera hoe raiso aloha izy miandry an'le nomination nao izy zay vao manao débat de ahitana an'le hoe aizany mahafefe kokoa an'le resaka fampandrosoana amy débat eto amy firenena regny fa elako signy am'izay touché am'izay zavatra zay ny lizy manko rehefa tena jerena zany ohatran'izay misy ny atao hoe fanjakany le fanjakana zany a betsaka ny olona ny mena andraikitra zay le ntenentsika rehefa voaray an'le fitondrana le fanjakana zany le filoam-pirenena tiako tenena de misy karazana fanindrena be da be sy olona be da be miara-miasa fa sahirana le mpiara-miasa io koa moa le tsy manana ekipa mbola tadiaviny etsery misy karazana olona ihany nefa ivelan'le ekipa zany mifonsa be am'le fitondrana fa tsy hitan'le fitondram-panjakana fa aty am'le olona le mampime be da be le hitan'le fitondram-panjakana izy de mivaralila le fanjakana zany koa zavatra hitatsika am'izao fotoana zao am'le omena le andraikitra salasala am'izay maro samihafa te hiverina am'izay ahako Christian Tabery adevitra be na manomboka mahazo resaka ty concertation nationale ty ny CRN ny kita indrindra ianao RMDM zay tanora RMDM ary tena filoha lefitra national fa tamin'ny fianaratsoa inona no mahatonga ny tena hoe ianareo tena hoe miantso ny siny zany concertation nationale zany ny mahatonga anay miantso an'io aloha de voalohany indrindra miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay lehibe ny RMDM dia efa nisy zavatra sode ho averiko foana io talohany nalasa modimandry ny filoha Zafelbera teo aloha fantan'ny filoha Marc Ravalomanana tsara zany nisy zavatra ny fanarana izy rola reo dia io concertation nationale io satria io ihany ny vahaolana izy io ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra fa tena vahaolana ihany koa am'izao contexte zao ho an'ny mpitondra fanjakana porte de sortie grande porte de sortie gn'antony de zao raha tsy misy an'io tsisy ifakahitagna eto aiza gny lefasan'ny olo rehefa tezitra reo vahoaka malagasy reo ary efa tezitra izy reo fa noho ty cyclone sauvé par les gangs foana le fitondram-panjakana ohatran'izao organisation maro samihafa agny amin'ny ankolafikely maro samihafa zay soteneniko agnara eto fa misy le cyclone de samby apaisement nisy covid koa tamin'ny 2020 sauvé par les gangs zany anao andriamato Flora Joel mba magnanova mba miakolpa mba mivahoaka malagasy sy hoe magnararaotry eteniny Naivra Oldina honorable zay solobababokany aminay SKM nambarany tamin'ny alina tamin'ny manjery anankiray de nametraka hoe sy mainsy idirasika ho izy io iresaka fampiavanam-pirenena io avoay io izy sy avereno zay même politique eto Madagasikara fa kosa ho zay mangina am'izay ino tsy mampitovy hevitra anay fotsiny le hoe mangina am'izay olo-pirenena nereo solobababok ary zany fampiavanam-pirenena zany à court terme fa ny à long terme ny tsy maintsy jereny le rapitso fa io zany fampiavanam-pirenena à court terme ny azy ny isorako azy aloha zany zay fa kosa ny filohan'ny republika efa nanentana foana zay avy aty amin'ny jeune RMDM miaraka amin'ny RMDM foy be
surtout ny filoha Marc Ravalomanana zay filohan'ny RMDM tany Tomasina ary manamafy an'izany foana izy hoe ilaina le dinika nasionaly satria agnatin'io dinika nasionaly zany na le concertation mamaha olana be da be maro be zany olana eto Madagasikara na olana amin'ny fampandrosoana na olana amin'ny sy fandriampahalemana na olana amin'ny ara-pahasalamagna na olana dans tous les domaines amin'ny secteur ministériel isan-tokony dikany ilaina io ary sy afaky idivirana io zany ka hoy zao hoe accélérer fotsiny monsieur le président le izy amin'ny conseil des ministres rapitso larbi misy conseil des ministres rapitso efa elaela tsisy conseil larbi fa natao lakamisina zao eny ny manao conseil des ministres déconcentré io moa koa raha vao ny zavatra zany sa ao anaty lapany andiniana azy na amin'ny famoahana ny didim-panjakana de tsy manakasina aminay aty ny antony de zao ao anaty lapa ihany ianao zay vao tokony amoamoaka an'ireny ary sy tokony miexiste zany hoe conseil des ministres déconcentré zany hoe any amin'ny faritany na any amin'ny faritra anaovana azy de ataovy ao iavolohana izy na ataovy ao ambosirohatra io lapan'ny fagnarasika teto de avoay aingana le izy eto koa de miantso foana sahanao an'izany ve le samanao an'izany izy satria efa miafaiblira le fitondrana satria zao no madison'ny olona nitondra teto hatram'izay milaza azy fa maro anisa fa zany fa mahenoeno any fa misy menasy mandeha agny satria ny mpanao politika eto mifampiresaka foana na ny mpitondra na ny mpanohatra hoe ho désolutionné avako nareo ho ravako nareo assemblée nationale reo na maro anisa raha vao manao fihetsika mahereo ary tena fahefan'ny filohan'ny république mandravany assemblée nationale république ao amin'ny article tsy tadidiko loatra elako tsy elako fotro ao amin'ny lalam-pandrenana zay zavatra zay de mifitsaka tsy fidiny le solom-bavamboaka maro anisa satria te hialany io place io fa ny solom-bavamboaka timma kosa avy aty amin'ny fanoerana miaraka amin'ny RMDM de hoe zarany izy ravany io na androany androany mazava ny teny solom-bavamboaka iantitra reny mazava ny teny solom-bavamboaka fidela zarapera regny hoe raha voranga de aleo fampitady am'izay ara ka hoy zao hoe raisina ndraiky tsara solom-bavamboaka suivant ny fanambarany na ny interpellation zay nataony bureau politique ny RMDM fohy be hoe raha vao ny gouvernemanta rehefa tsy andrava gouvernemanta anao ndry matofoloa de na anareo assemblée nationale araky ny voalazany lalam-pandrenana mahafaky manao motion de censure ary koa ny premier ministre ihany koa de mahafaky manao vote de confiance zany hoe vote de confiance zany moa tsy haiko hoe fangataha-pitikisana any amin'ny assemblée nationale zany ka hoy zao hoe na zay mitenany io sy raha mila place agnatin'ny gouvernementany fa ty concertation nationale na ty dinika nationale ty zany iarahana eo filo Marc Ravalomanana ray aman-dreny no tiana etongavana de hoe aplamina n'le toedraram-pirenena mialohan'le 2023 zay asika sainy sasany hitadiavany 4e mandat 4e mandat oui zay voalazany solom-bavambahoaka zay tsy tongony kagnareto raha nava zay manao kokoa anazy 4 mandat azafady diso ato azonao ka le 4 mandat magaga koa nio namana faniry mandat firy voaresaka amin'ny lalam-pandrena mandat roa ny voalesaka amin'ny lalam-pandrena na mitany andalam-pandrosona na eran'izao tontolo zao tsy hainy angamba izy na tsy mivakiny ainy io sady vakiny io fa zao mamy le seza miaraka am'le fanondranana volamena mamy le seza miaraka am'le mbola ho resatsika manaratontonona mihitsy izy any ambadimbadika zay le izy zay zay ny tiako tenenina hoe le concertation zany io ve tanjona sa dingana dingana fotsiny io zany ho atongavana any am'le tena débat ny fampiavanam-pirenena de ho tonga am'le hoe qu'est-ce que l'indépendance des années 60 ahoana marina inona marina ty fahalevategna na sarisarina fahalevategna zay nomeny vazaha mpanjanaka atsika tamin'ny année 60 ty ho aminay CRN kitany Madagasikara sy ny CNEF sy ny fédéraliste ianao namana faniry zay mpikambana am'zany CRN zany surtout omemboninahitra moa zay dadatsika zay lasa voavetivety teo dia tagnatin' zany resaka hoe CNEF zany hoe conférence nationale des entités fédéralistes zay miady ny fanomezam-pahefagny ifotony mianga avy ifotony mianga amin'ny fokotany ny commune ny région ny district sy ny tariny miakatra aty zany ka hoy zao hoe dingana fotsiny io zany ahafahana mifampiresaka idirana à long terme na amin'ny lavitrezaka fa à court terme zany io fampiantsona zay angatahana amin'ny filohan'ny république mbola mangataky tsika eto fa rehefa tratrany pression ny vahoaka izy de tsy maintsy agnano an'io ane azonao ary ny problème de zao tsy any membre de gouvernement loatra ny misy olana eto tsy any am're solom-bavamboaka loatra ny misy olana eto fa ny manakona ny masony andrimatofilo sy ny manetsina ny sofiny andrimatofilo zay elakotsy igny de reo olona manodidina azy ao amin'ny présidence
zay ny problème ny akamaroan'ireo voasambana nanao politika voasamba reo tsy mpanao politika zany reo ao de reo le olombotendry reo olombotendry reo zay mba nizarana ilana fahefana avy amin'ny alalan'ny fifidianana mianga amin'ny filohan'ny repoblika de miseho milay mialatsiny miala fondro am'le fitenin'ny tanora fa mafana ny adevitsika eto ka hoy zao hoe aleo andrimatofilo raisona ndraikitrinao aza matory aza midodo tsony hoy izy ny solombavam-boaka avy any FNR Vest ex ministre ny ponina midodo ka hoy izy ao hoe aza midodo tsony andrimatofilo fa raisona ndraikitrinao manao vazakazaka lavitrezaka anao 100 mètres amin'igny teniny solombavam-bahoaka honorable zay adzaiko zokobeko sady solombavam-bahoaka na eny amin'ny 5e moka izy Naivra Oldine hoe miantso no an'ny fampiavaram-pirenena efa mba tongatonga saina ihany le manoana fitondrana tena mifahitako azy aloha raha i Naivra Oldine rery ny honorable député-na egny tena tonga saika efa tsy androanany izy niantso an'io fa efa imbetsaka izy niantso an'io fa misy ny appliquer le décret fampiantsona ve io mako a décret tevan'ny filohan'ny république io hoe za de miantso ny fivriembe ohatrany tamy 2015 zay mangamanga ny sary eto ohatrany flou rajonary mampianina zay ne mahatonga anahy eto ka eto de manao kompatarana an'zay HVM rehetra koa zay membre ny RMDM izy membre ny RMDM izy de manao kompatanana koa ny flou rajonary mampianina zay any apitany ka ho avy tsy ho elanareo tsenainay amin'ny fomba magnotsikotsika isiny ty dinika national ty satria ny flou zokobenareo marka Ravalomanana de efa vononany am'zany indrisy ara fa tsy fidiny lasany flou anakiroa reny zay tompony zay article voalohany izy tamy federoty ny amiral Didera Siraka zay lolo avaka tapo malgaso tany Maputo tagny tanke tsy tateraka le malgaso zay miregle problème maro io ne le réconciliation nationale ka eto ay zany amazafy ny amiral Didera Siraka amazafy ny président zafy politique io dia mitondra an'io feon'io foana azonao ekena fa misy zanaky amiral eo anatin'ny gouvernement io zay arabaiko eto koa izy anabavy tantinina moa zany filaza azy zay tsy miady aminy fa kosa mitaky sy miady an'le zavatra efa netiny le rangah igny niditragno fa eto de manentana anao koa anabavy matoanao ministre membre ny gouvernement de interpellé avy ny filohan'ny république hiditra amin'io concertation na dialogue national io mba isiny stabilité na isiny famarina toerany fitondram-panjakana eto zahay mpanohitra manohy miteny an'io tsy ho anay loatra ny tombosoa fa ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy ato aminy fa surtout anareo mpitondra aya moa ile fasanareo zany zao aiza moa mba magnontany eka ho eto manomboka amin'ny Andrimatofilo aiza ny ile fasanao zany zao aiza ny isitrianao ity sisy resaka problème ny 2900 ko asitrika ary village Elizabeth ka ho président zafy iaro non sy zay tsisy zay président Ratsiraka koa efa tsy eo président Ratsiraka iaro anao koa fa seho président Norbert Ratsiraka ona angamba tsy haiko zay tsy haiko zay enlève la main am'zay azonao ka tiako tenena zany Andrimatofilo anao zokozokonay anao efa expérimenté am resaka fanjakana na fanongana mpanjakana saiky tena manko eo amin'ny politique dio zany non mbola zanytsika izy am'zay zanytsika ndray izy am'zay na zokobetsika izy am'taona ny expérience politique zany raha miresaka fanjaranaka hitady vola ka ameny posy anazy zay anazy politique ndray azafady Andrimatofilo fa mba tezanany mba asina précision tsara zany rehetrarehetra zany tsy hoe magnambany anao azafady Andrimatofilo anao no afantaran'olo ny Madagasikara eny ambony eny magnaja anao zahay sy faniry sy ny miara-manonja sy ny vahoaka malagasy rehetra fa resaka expérience politique de azo lazaina fa zéro ny notonao aloha izy tena zéro ny notonao fa raha resaka expérience ny fitadavam-bola sy ny domapiby sy ny tariny ok je suis d'accord resinao zahay amin'ny fanjarana fa zao ny fitondrana ny firenena Andrimatofilo sy foto-kevitra ara-bola na foto-kevitra opérateur économique na mpanjara hitady vola fa resaka foto-kevitra ampandrosoana ny firenena amin'ny fahamarinana ary mijoro am'izay fahamarinana zay satria zay ny afatry ny filo Marka Ravalomanana filohan'ny RMDM eto zay isorako anao Andrimatofilo Marka Ravalomanana hoe taona ny fijoroana ho izy ny am'ty 2022 ty misy antony dernière ligne droite fasahina tamin'ny heritaona teo ka ijorotsika RMDM magnerana ny Madagasikara ao anatin'izany ny anaovaka ny tsoavy mafy eto ho an'ny mpikambana CRN ho an'ny komity ny fampiavana-pirenena magnerana ny Madagasikara zay tabera appel tamy deuxième nanoanana ny président Marka Ravalomanana
misy dikan'iny tao anatin'ny manifesto raha namaky ianao na mamaky ianao jusque am'izao dia feno programa pampihavanana ao dikan'ny programa pampihavanana de fa mpitovinjo ny isa paritra satria efa izy nahitan'io fomba fijery io hoe raha vao ny gouvernoura isaky ny faritany fa ataovy région io zavatry io zay eneny natao fa tsy nampitovy hevitra anay fotsiny tam'izay fotoagna zay tamin'ny filomarikaravanimana zay apaitseviko ary fantany zany tsy 22 ny région fa tokony 26 na 28 na 27 zay fotsiny ny discussion zany tam'izay fa zay de nagnaiky hoe ataovy région io mba anakaikaiky le vahoaka kokoa le fahefagna tamin'ny andro nitondrany fa tam'izao fotoagna zao mode gouvernoura fa ny préfet ngeny tena manjaka ao anatin'le gouvernoura raha io fahefana io raha io texte io vakio ary zao de manao antsoavy tsy hoe amy mahazanaka administrateur civil de classe exceptionnelle na eto de miaro an'le corps ao fa zao marina nge le tenin'le le directeur ao BNGRC ny Rahalahy Paolo Raolinarivo marina ny azy ny nomination eraky ny any amin'ny ministère isa tokony agny raha directeur na DG na zay nge tsy mampandeha io raha mpanjakana io io resaka administration mpanjakana io ny SG ny primature zany tokony administrateur civil zany ny SG ny gouvernement zany ny SG ny na koa ny SGP ary amin'ny présidence koa tokony administrateur civil regny nomination DG SG sy ny tariny poste technique regny administrateur civil mitazona regny vao mandeha le raha mpanjakana zay ho antipisian'ny mampirama na mampijanona na mampianto an'io resaka nomination arrêté ministériel ho an'ny dirikabin'ny population sy ny maro samihafa ao anatin'io ministère koa nitabataban'izay misy ministère non za zany eto mbola averiko ndray mandeha tsy amy mahazanaka za tsy administrateur civil fa zanaka nitezaina tam'izany amina raha-mpanjakana amy resaka fitatana zara-mpanjakana amin'ny ankapobeny aiko zany za mba olona tsy debady loatra ihany koa fa eteneniko eto zany de hoe hoy zao hoe avereno misehatra ao anatin'ny administration ny administrateur civil de milamina ny fitatana zara-mpanjakana eto Madagasikara zay fotsiny azy zany ka hoy zao hoe ny fikorotanana maro samihafa amy tsy fandripalemana hitanao mety ho tezitra ny ministère ny filaminam-bahoaka raha iteneny continue ny any amin'ny police nationale mety ho tezitra koa ny any amin'ny force ny gendarmerie nationale foagno esegny gendarmerie miala sy miala fondro mon général fa sy hoe anao gn'alako fa resaka fandaminana mba isiny ny fandripalemana maharitra eto Madagasikara zay tsy zay ve tadiavintsika namana fanira foagno io de commande ny gendarmerie fotsiny de foagno koa ny ministère ny zany ane contraduire na contradictoire ane zany ministre de la sécurité intérieure ministre de l'intérieur ino ary dikany zany efa misy ministre de l'intérieur eo de izy no misana na ty amy foy be na amy district na any amy région dia reo préfet de région zany ny lehibe ny OMC zany émonate élargie de saiko moa zany région zany de ohatraohatran'izay koa zany esetresetra zany nany amin'ny province tiako tenena zany foagno io segny gendarmerie io foagno io ministre de la sécurité publique DG PN na DG ny police nationale misagny de gn'ary commande ny gendarmerie michapeautena azy ambony eo ny ministère ny défense nationale miaraka amin'ny ministère ny intérieur de mirindra io fandripalemagna io milamigna tany raha ohatra kitady fandripalemagna maharitra asika sy hoe falegnananareo zany mbola averiko mon général anao ajaiko ary babako ary isoragna anao velogny tamin'igny lozanazo anao igny fa gny sisorako anao etoa mampagnano t-shirt orange na mitovitovy amin'ny orange tamy 12 janvier teo tamy fetiny officier igny kosa aloha sy divisasika hevitra de izy milaza hoe ny corps ny gendarmerie nge izy ohatrany corps rehetrarehetra ihany satria rehefa avo izy niana de tokony hiakatra non zao tafiky nareo ny colonel ny grade farany ambony amy tafika malagasy sy votery général daholo nareo ary ny mampalahelo eto tamin'ny avancement général igny 11 général kanefany tao amy tafika malagasy hitambarana rehetrrehetra dia nandigny zany hoe mba hoe 100 général sy votery fa kosa ny problème de zao misy amreo généraux zay teo vovetivety reo iresaka momba ny tafika zany eto am'izay fantako kely ialako sy ialako fondro aminareo manamboninahitra avy eo amy tafika iresaka kely ao eto misy la 21 na la 22e promotion professeur izy io mpitsabo eny aminao miegny
nahazo général tampoka teo nefa misy la 19 ato sarotra am'ireo tafika reo moka zany hoe andiany pare andiany zany amin'io resaka akadémie militaire ao ananio ianao zandry ndray no mahazo aloha azonao le izy ary ny problème de zao natonga an'izy iny somary nikisaka aty amy janvier nanaovana an'le avancement de discussion zay tao tena problème be sahiragna andre matofoloha zany dimy aloha zany fantako avancement na général avy agny amy présidence enina am'ireo no mafeny raiky ambe folo anazy avy aty amin'ny quota-ny ministère zany isa tokony fa zao be da be ny nalahelo andre matofoloha tamregny avancement aleonao aby tsy nagnano an'iregny na tsy nagnome fa aleonao any rapport tena amin'ny farany taona 2022 satria misy safotofoto ny fiarahamonina ny miaramila zany ao anatin'ireny zany hoe misy tombosiala zany ao ahoana moniny la 19 tsy mahazo ny la 20 tsy mahazo misy la 21 na ty mahazo azonao ary zao raha misy ny be officier généraux indrindra de naty o atao inona daholo moa nareo généraux reo andany volam-panjakagny fotsiny mba misy cas spécial ny mahatonga anao officier généraux zany za be da be ny avako na zanako misy aza zanajalako ao amin'ny mpitandro filamena iny ny officier subalterne sy ny supérieur ary ny généraux retraité sasany mbola pernasa fa za kosa tsy manaiky hoe aty an'Afrika zany de tsika nitrangonjaka be officier généraux nefa igalabina fotsiny sisa ndraiky tsaraisiny misy généraux sans poste officier généraux sans poste misy officier supérieur colonel plein sans poste de atao inona moa regny mandany volam-panjakana de eo le mahatonga an'le hoe mpiasa mpanjakana fantôme tsy fantôme izy regny fa tsy notifié am poste zay tokony adidiny tokony ho ahitsy koa zany zay zavatra zay ministre tabe rehefa tratran'izany nefa administrateur civil de classe exceptionnelle ary izy ny ministre ny fopy voalohany indrindra karazany hoe ministre ny fopy ASF zany hoe mpiandraikitra an'io resaka fonction publique azonao administration civile miandraikitra an'io resaka fikirikiragny taratasy mpanjakagna io zany administration io azonao de lazaina tam'izay fotoagna zay fa tafiditra tanatin'le ministre tafiditra tanatin'le fonctionnaire fantôme de mampino anao ve zany namana fanira dikany zany tsy azoro mihitsy zany hoy izy ny teny vazaha zany hoe tsy manaraka an'le vaninandro sy le vanim-potoana mihitsy zany le fampandehananjara ara-panjakana sy ny administration mpanjakana to Madagasikara mila lamina zany ao agnatin'le dinika nasionale daholo ane gn'andiniagna zany namana fanira zany le teneny koa ilaina le ka le izy ve tsy voatery fifidianana ihany ahoana fijeriny Christian Tabera maraparantsika ny resaka fifidianana aloha raha ohatra ka ho terena tsy maintsy andeha le élection io amy démocratie mahazo manery le fitondram-panjakana satria efa nazy daholo ny rafitra io ok raisy le izy fa mazaka le jogan'le fandraisanareo andraikitra rehefa avy eo fa za eto manainga ny tany filaminana manainga ny fitsika voaka malagasy avelao fa io ara zany ny tiny raha izay indray ny tiny kanefa ohatrany tsy zay ny tiny ohatrany mampiantso fampihavanana izy eo ohatrany mampiantso fampidiniana izy eo amin'ny alalan'ireo solom-bavambahoaka sy amin'ny alalan'ireo karazana mpiara-donakafo aminazy azonao fa ataovy malaky le izy sao de tara sao de mipoka ty raha ty andre matofoloha ka zahay no menao tsigny fa zahay eto de miteny fotsiny hoe resaka anao teo amy lafiny fifidianana tsisy matahotra fifidianana eto araky ny voalazany honorable fidèle zarapera avelao amin'io rafitra an'io aza raha ny miara-manonjaka ary amin'ny côté tsikary zay tsy mifanohatra amitsika fa mitovy hevitra de tsy mila ny zany concertation ininina zany fa avelao andeha amin'io dikany efa tezitra le olona zany fa ny miara-manonjatsika ty kosa de manentana hoe io ny cadre légal zay miainga amy toromarika ny filoha marika raha valimanana de ny hoe tsika mila satria tsika manana filoha pitarika leader zany zay mahomby sary tiany ny vahoaka eto Madagasikara ka za milaza fotsiny hoe tsy vahaolana ny fifidianana tompoky lasy tompoky vavy efa nataotsika teto zany lazaina fa vahaolana tamy teteza mita de nanao an'le élection 2013 asika tsisy base na loi na lalàna fototra ny angana tam'regny any amy lalam-panorenana veny ny anganana sa any amin'ny road map na feuille de route na ravindalana ny angana napisan'ny filoha jonary mampianina zay mangamangany sary zay tafiketo an'io azonao le akanjo io fa le loko fa tsy le appartenance ka hoy za hoe efa diso misy zany ny zavatra ny angatsika avy any amy 2013 mais pourquoi pas moa zany zavatra diso araky ny volazany solombavam-bahoaka atao amy dondresaka lalàna nataonareo ange ho izy io lalam-pifidianana io olombelona ange nanao lalam-pifidianana ndre matao solombavam-bahoaka ka rehefa diso ve io zany
de anaraka aza mba manao toesaina mpitondra bontolo satria anareo eto manao tsy ny filohan'ny repoblika ny tiako tenena botolo eto fa reo sombamboaka manodidina azy sy ry sasatsasany sy reo mamrany gouvernemanta sasatsasany fa surtout ny ao andapa zay manao fanoerana ny mpanohatra botolo zay milaza ny zavatra mahitsy sy ny fijoroana amin'ny fahamarinana hanatsarany zavatra hitondrana nyty firenena ty hoany amin'ny fivoarany am'izao mondialisation amin'ny 21e siècle sa 22e siècle zao d'accord ary maraparanazy sika za ko mbola misy zavatra ho resahiko eo avy eo Christian Tabera fa de ozy hoe ny teny atsipinao ampijery sy mpiaino atsika zany sy ny avatra faraparany zany zay amarana atsika de mino fa anana fotoana indray tsika ionatsika eto voalohany aloha zany dia misy saotra ny mpijery sy ny mpanaraka même na tsy nanaraka ihany koa fa mifampitipitahana reo agny partager vao ty zavatra ty vaolana ho an'ny firenena zavatra jerena eto ka hoy zao hoe rariny sy isy ny namana faniry zobe no somary miakapeo kely elatsy ny elafondro zay tafitoina am'izay fekarapeo teo zay manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika sy reo pombazy sy reo eto namana faniry de amariniko sy amafisiko tsy manohatra olombelona tsika fa satria bogos izy fa satria Christian Tabera eto sady ratsy ny be maso ny be molotry non tsy manohatra an'izay tsika tsy tsika tsy zagnahary igny nandatra fa ny toesaigny hitondrana le firenegny agny am tsaratsara kokoa no mahatonga atsika mijoro ary joro araky ny tenin'ny filoha sy ny baiko omen'ny filoha Marc Ravalomanana hoy izy tsika ato amin'ny RMDM sy ny ato amin'ny fanoherana atsika de olo discipliné ary zay ny antom-posy ny fampandrosoana ny firenena raha vao tsy discipliné anao tsy manaraka ny baiko ny lehibe anao toromarika ka hita fa tsara de arahana dia tsy mety zany zay ka hoy zao hoe hoy zanao teo hoe inona mba afatrafatra farany ny afatrafatra farany de todika mitondra fanjakana manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika raiso le décret ary avoay mifampiatsona nasionaly amin'ny hervelona rehetra fa tsy izy tsony zao za eto tsy mikritika organigrama na karazana hoe ohatran'izao ny CNI any amin'ny intérieur no fe azy azonao izy io manko organisme rattaché fa tsy androm-panjakana oka koa zay fantatry ny vahoaka tsy institution ny CNI fa organisme rattaché zany hoe ny ministère ny intérieur ihany raha ny organigramme zany no fe azy io ziskany amin'ny fokotany sy ny tariny azonao le izy misy fandraisany betsaka amin'ny intérieur mihitsy izy intérieur le izy azonao fa ny androm-panjakana eto de io ny gouvernemanta ny présidence ny assemblée nationale ny sénat ny HCC sy ny etcetera ny HDD sy ny tariny zany ka za miteny eto tsy olona ny problème hatram'izay fa rafitra ny problème nizaniza filohan'ny repoblika ny fandimby teto tsara ne zany map zany na ny Madagascar action plan tamin'ny filoha Marc Ravalomanana zay novainy taty afara taty fa tsy de mifanalavitra amina resaka hoe manifesto fa tsy tafavoaka zany reny zavatra rehetrarehetra zay mba kasainy le leader politique hitondra ny firenena reny na efa avy mitondra ny firenena ka ho averina na hoe mitady iverina amin'ny fitondrana de ny filoha Marc Ravalomanana zay tsika ato amin'ny miara-manoja de manosika mafy an'izay zavatra zay amerenany ray ny stabilité eto Madagascar amafisiko zany zay fa zao tsy misy mafaka manatanteraka any reny raha tsy miangava ny dinika nasionala anamboarana ny lalam-panorenana mifandraika amin'ny fotopisaina ny fihavanana malagasy tena izy zany hoe réconciliation na fampihavana-pirenena tena izy miangava amin'ny fotony ny fampandrosoana eto Madagascar dans tous les domaines na any amin'ny rafim-panjakana miadidy ny fampandrosoana any amin'ny rehetrarehetra agny jusqu'à manomboka amin'ny fokotany dinika nasionaly nefa ny mahavita an'izay efa nisy ange izy io teo aloha araky le voalazako anao tamin'ny 2015 fa nisomban'ny sasany misy ray aman-dreny be sasany zay sy tongono agnara eto manimba an'io raha io foana asany tapiadolo izy ary zao koa nefany manome sosikevitra aho roa ho amin'ny conseil des ministres même na rapitso même na amin'ny hoavy andrimatofoloha foano ao anatin'ny conseil des ministres pas besoin de mandany vola zany hoe 73 014 zay budget mifeny communal io tamin'ny fotoagnandro tamin'ny première république zay ny foanany général Ramanasoa ordonnance navoakany io ohatran'izany koa 73 015 na 020 zay mifeny le budget provincial de ao anatin'ny conseil des ministres io zany vahaolana foiezaka zany zay
tonga de ravany ordonnance-ny général Manasoa io de miverina ny fotony ny fampandrosoana ny famatsim-bola rehetrarehetra am'izay ohatsy oariko am'izany fotsiny ake inona moa tsy hanomezanao an'lehibe ny tanàna raha resaka fampandrosoana resaka hoe amboly azo atsika fanatsarana ny école fanatsarana ny hôpitaly any amin'ny commune na district zay iadidiny menao anazy zany vola transfert de compétence ena zany ilaina azonao fa tsy afaka manao an'izay le filohan'ny repoblika zay ny fandimbo na hoe le fitiavana ny lehibe indrindra na le hoe tonga amin'ny tanjo na hoe vina fatelo ambe folo fa kisary araky le volazanao teto kisarisariny fotsiny zany hoe karazana hoe semi parlementaire io fa io tena hoe régime présidentiel fort zany ka izay rafitra régime présidentiel fort zay zany ny ravatsika eto mba tsy abetsaka koa le ilatsaka mivangongo am'le filoha de mirombaka daholo samby na za Christian Taberandroany tonga de fa mirotsaka koa filohan'ny république azony namana fanirina izy de mba tsy hoenina amin'ny telopolo tsony na hoe roambefapolo na ho tsaiko tsony ny mba hoe folo na dimy na telo na tsaiko ny candidat satria inona ny atony efa samy manam-pahefana amin'ny district na région misy anazy aby gn'olo aby daholo am'izay fotoagna zay zay ne le fitsinjara-paritra zay tiana otonga avy reto fa io resaka fitsinjara-paritra io mako tsy ho vita dialogue androany tsy vita fifampiresana androany fa io le à long terme io na ny Afrique du Sud ange zao za miteny aminao filoha maro Karavalomana zay nipetraka tany mpandritra ny enitaona na fitotaona tamin'izy exilé regny fantany tsara le fampihavana-pirenena mbola miditra any amin'ny resaka la campagne na ambany vola am'izao fotoagna zao ila France am'izao mbola miditra amina hoe fampihavana-pirenena amy synonyme de vocabulaire amy fampitoviana zany amy resaka voambolana zany ka fampihavana-pirenena zany anisany mitondra stabilité eto amin'ny firenena fa betsaka no minia tsy mahazo an'izy io na tena mahazo fa minia tsy te ahazo satria raha vao io no mipotra ka tena apetraka le rafitra de be da be ny very tombosoa fa ny vahoaka kosa gagné na sambatra am'izay fotoagna zay ka magnentaka ao zany ho amintsika mpisehatra am'izay lafin'izay sy ny CRN ihany na mpikambana ato amin'ny CRN rery ihany na ato amin'ny RMDM rery ihany no miseo fa misokatra amin'ny rehetrarehetra mampiantso zany ny FFKM autorité morale autorité morale mako FFKM zany sy ndrindra eny ary de veloma Christian Taber de makasitraka moa eto zany tsy hay ataony tsy hanao veloma ho an'ireo zay navita niaritra ny famelibela arakevitra teto isoragna anao zay mpagnentagny fandaragna zokobe fanira isoragna koa eteo aloha ery zokobe rina surtout ny papita ny feso ny sary any amin'ny réseaux sociaux mandeha ny velany sy eto Madagasikara de isoragna vahoaka malagasy tsy vaky volo fa surtout ny ao amin'ny angarako kely moa zany ny ao amin'ny district zay neviako zay mbola mety sanatriany zany idiran'ny cyclone androany ariva na rehefa avy eo ka de manao kopatanana fa de zahay atya antany lavitra aty fa fonay de akaiky anareo eo foana ka dia makasitraka ary manao kopatanana koa amin'ny filohany ny RMDM de ny filoha Maro Karavalomana sy ny fianakaviana mba azo fahasalamana hatrany ianao ray aman-dreny mba hitondra an'izay adievitra ny resaka concertation nationale zay eny ary misaotra ny Christian Taber sika fa eto de mandritry ny minitra vitsivitsy de resaka ty trangan-javatra omaly ty am'izay zany tontolo ny fampianarana izy ty satria nisy solombavamboaka moa zany nandefa vidéo direct zany makasika ny zanany zay hoe tsy nahazaka ny légime zay antanterana EPS zany éducation physique et sportive dia izay zany no ny antsony ny zanany io ohatrany tsy de salama sepotra de niazakazaka le solombavamboaka dia tsy hoe niazakazaka ny resaka tamin'le prof de PS fa tonga de nanao vidéo tao anatin'ilay izy direct de hita mibesy maro izy de hitondratsika famakafakana ao anatina minitra vitsy ty adevitra ty zany ho alefantsika vetivetika namana teknisiana aloha lay no iandohan'ny adevitra teo amin'ny député na Tsimondrano Iandra Tsivahiny sy itya prof de PS monsieur Njara ity tetsy amin'ny sekoly tsy miankina Andorana Fotsy mialatsiny fa tia toerana tena solombavambahoaka manenjika ty amin'ny gym baka azay amin'ny école eto Andorana Fotsy mialatsiny fa tsy mahasolombavamboaka ny tenenako fa maray aman-dreny ny mpianatra fa ny mpanao EPS zao manoloana ny tenako zao rehefa nitaraina le zanako izay voaviny voaka hôpitaly fa sepitra
dia tsy maintsy mamita ny azakazaka ka eto tsy solombavam-bahoaka no fampiresaka aminao fa ndray mandrainy mpianatra avereny no vavanao fa tsy matahotra solombavam-bahoaka azonao dia zay le izy eto masony mpianatra zay no miresaka azonao misy ka zay taratasy le any amin'ny dokotera hoe ny hôpitaly le zaza tsy afaka manao EPS faharoa zay de fahatelo io zaza io hatram'izay reo mpikizy reo mahita azy fa tsy manao EPS izy fa rehefa mazoto izy de nanao izy zany de avy am'izay izy angamba 200 metres izy zao izy hijanona toy izy moramora fa tonga ery fa mijanona marina ve lesy any mbola misy toranakay zato majina ina aiza kony zavatra teny ko anao ne mahita lekelaty mialatsiny raha miseha fa tsy solombavam-bahoaka ny tenako fa ray aman-dreny Brian azonao ka nizaniza ray aman-dreny efa fantatrao ny resaka mpianatra maty amin'ny resaka fanaovana EPS dia manaraka ianao rehefa miteny le mpianatra hoe za sepitra voavovoaka corona de mijanona fa tsy hoe tsy maintsy fitaina izy io misy taratasy izy io tsy manao hatram'izay alo izany de toko izy ane tianao de manao alo izany de toko tsara miseha manao kosa fa izy de 200 metres izy tsy vitany de zay nanaovanao 200 metres hoana raha ngaty tsy vitany de rehefa 200 metres tsy vitany de mijanona izy raha miseha azonao fa zany mafaty zaza oy le aza tsy zany mihitsy tsy zany nampianarina azy ay tsy zany nampianarina anao de ina zany fieritreretanao reny zaza maty amin'ny resaka EPS reny reny tsy nahazo taratasy avy any amin'ny dokotera izy ay taratasy avy any amin'ny dokotera no arahanay hoe zao no ataony le zaza zay zany zavatra misy tinareo tenenina de tenena ka ianao no miteny fa tsy solombava ka eto tsisy resaka solombavam-boaka raha miseha fa ray aman-dreny mpianatra avy any ampiasako amin'ny manenjika ety hoe sepitra le zaza sepitra izy de maninona tsy de maninona raha mijanona na iza sepitra veroko izy reo vereo tao de no marina hoe de fosy anao reo mpianatra reo na nahita ve sepitra zay zavatra misy zany fa ty le raha namany tya de mialatsiny aminao fa ianao zany nianatra be tamy resaka inona misy teo filazazy raha miseha EPS de tsy ao anatin'ny anarana anao fijanonany de zay fa de makasitraka fa mba mijoro koa zay raha aman-dreny mpianatra amty fa tsy mety mienao zao ianao raha matomin'izy tsy anizaniza nitalehatsekoly fa zay zavatra misy misaotra tompoko solombavam-bahoaka anjy raha tsy vahiny Ray Brian iny le ny andohany le adevitra teny andorany fotsy teny solombavam-bahoaka ihany tsy vahiny voafito amin'ny district Anatsimondrano zany iny tonga iny ilay voalaza fa hoe nijoro ho an'ny zanany zany satria hoe sepitra zany vo avy narary ny hôpitaly tamin'ny corona de niatrika an'izay gym izay ny prof de gym eo de mijery tsara profna EPS de hoe aiza ny taratasy satria ny zavatra ohatran'izao de misy taratasy avy any amin'ny dokotera milaza fa mbola tsy salamy ty zazy ty zay zany ny adevitra ray no entiny tao zany izy ozy izy de malalaka be na anao izy na tsy anao fa izy teo de nanao de 200 metres raha ny ambony teo tsy vitany zany fa nytenenany le tohizo moramora hoy izy lay prof EPS zany fa ny tena adevitra rehefa diniantsika le izy de zao miverimberina teo hoe avereno mivavanao fa tsy matahotra solombavam-bahoaka zay zany tena manahirana ao anatin'le izy eo ihany fiarovany depute ihany raha tsy vahiny an'le zanany fa rehefa tena zoinao na le naka 19 kely tery anjorony tery ary tsy fantatsika moa iny tovolahy iny le nanao t-shirt fotsy ohatra misy sainy iny hoe izy iny koa hoe avereno vavanao fa tsy matahotra député zany hoe le izy zany rehefa diniana zany le feo tonga tany amin'ny député zany de hoe tsy matahotra député hono le prof DPS angambana satria nijoro tamin'ny famarinan'le asany anarana izy ny zavatra mila fantatsika dia prof na EPS tany amin'ny école publique établissement public iny olona iny fa rehefa nisotro ronono izy de nalainy tsy miankina dika zany misy traika efa nananany tao tamin'ny asa nataony sy zavatra ny anarany zay zany zay adevitra zay aloha aleo mba ho fantatsika zay adevitra zay fa rehefa tonga moa ngy solombavam-bahoaka satria tia hampahalala ny zava-misy sarotiny amin'ny zanany ny ray aman-dreny araka ny teneny efa misy matina EPS sy misy mety mariny zany fanambaran'le prof de gym teo zany lay monsieur Njara zay ny anaran'iny rangahy iny de hoe natonga zany tsy mampiseho taratasy lay akizy fa raha nampiseho taratasy le akizy
ary raha ohatra ka nanoratra anatinay carnet de correspondance le ray aman-dren'ny mpianatra ihany ko satria inona natao hoe carnet de correspondance de taratasy na carnet ifampitakafatry ny ray aman-dreny sy ny tranotsekoly ny toeram-pampianarana mba hahafahana mifampita vaovao ka raha ohatra ka avy mivoaka hôpitaly le zanany de tokony nanoratra atao anatin'ny carnet de correspondance le ramse le ray aman-dreny hoe mbola tsy afaka hiatrika zima bac izy na zima BPC izy na hiatrika EPS tsotra izy no ny antony zao de na nampiarahana tamina certificat médical zany fa tsisy an'izany tompoko tao anatiny iny adevitra iny fa nampiazakazaka an'le ramse voalohany nanontanininga solomamboaka de hoe avereno ny vavanao fa tsy matahotra solomamboaka zay zany le tena fao le problème mety teo ihany le fitiavana an'le zanaka fa iza moa le solomamboaka no tsy maintsy atahorana ary zay koa nge problème zao fitondran zao hoe zay mieritreritra mahazo fahefana rehetra de mieritreritra fa atahorana fa mampiasa an'le fahefany angambany am'izay fomba ampiasan'le fahefana iny trangy iny de nahatonga ny rehetra nietsika iny nahatonga ny mpampianatra iny ny joro ary nanaitra ihany zay mba ampopony ny mpampianatra zay hoe tsy mety aminay zao zavatra zao de petsaka ny fanamelohana zay azo avy any am'ireo mpanabe avy any am'ireo ray aman-dreny avy an'ireo mpiserasera rehetra mpanara-baovao hoe tsy mety mifetsika nataony solomamboaka indrindra na de lainanao vidéo direct iny aza zay nampiseho apahabe masy le fifamalina teo anavy ny Facebook zany fa tsy nyrégler le problème teny amin'ny sisiny na tany amin'ny sehatra privé zany de njoro reo syndicat ny professeur DPS zany teto Madagasikara na SPEPS Mata zay nanao fanambarana fa de manameloka tanteraka ny fihetsika sy fiteny zay nataona Andriamatoa Iandra Tsivahiny de tsy manaiky ny tsindry azo lena atao amin'ny mpanabe eo ihany koa hoe tseky anay ny tsy famelana anay mpampianatra hanao ny asanay ankalalana de eo ihany koa ny hoe mankahery ary makasitraka ny zokobenjara zay sa ny joro manoloana ny fanaovana tsinitsinina ny mpanabe de eo ihany koa ny hoe miantso ny ministra Pia mba hijery zany toejavatra izy toejavatra zeny fa mampiembotra manimba sy mambotry ny asa fampianarana de eo ny fampiresena avy any any SPEPS zany natao androany ny fanambarana fa talata fa 13 volana febroary ve androany natao androany lay fanambarana filohany dia razana jatovo Bruno Lando zany nanao an'izay fanambarana zay ny mikasika an'iny fanambarana iny zay natao ny teo anivony SPEPS hitantsika io zany hoe tonga de ny ray iny lay syndicat professeur na EPS zany tsy fantatra fa nianatra manokany reny matoa tonga zay mpampianatra éducation physique et sportive zay fa le fihetsika le solomamboaka namoaka le vidéo direct le fihetsika le solomamboaka zay nilaza fa hoe avereno vavanao fa tsy matahotra solomamboaka mba tsy mety kosa zany mba endrika mba manao tsinitsinina mpanabe kosa zany mba manao tsinitsinina ny fiarahamonina kosa zany satria mety ny teny le zanaka le solomamboaka hoe solomamboaka ny dadako satria midefendre an'le cause-ny izy hoe tsy zakako tsony tsy vitako tsony le ray ny teny hoe aiza ny taratasy satria tsy mpaminany ny professeur na prof DPS ka mety hafantatra fa ty apta na inapta hiatrika amina adina ara-panatanjahantena ary ny tokony ho fantatry ny rehetra dia président na commission eo anivon'ny assemblée nationale na mikasika ny tanora sy ny fanatanjahantena ny solomamboaka iny mahalala tsara zany ny tokony andraikitra raisiny manoloana ny tanora sy ny tontolo ny fanatanjahantena any ange le adevitra any le zavatra tokony ho fantatry ny rehetra zany zavatra zany hoe ohatriny reny ve no traitement tokony natao tamina prof DPS ohatriny reny ve no fifampiresahana tokony natao ny agravena ohatriny reny ve fa ny problema koa morina le fitiavana Facebook manimba zavatra ary mamotika ho an'ilay tokony andraiky mpanjakana tsy hainy mampiasa an'le Facebook tsy hainy koa no mampiasa an'le fahafahany amin'ny alalan'le fahefany de midona amina trangan-javatra ohatran'ireny de niresaka ny ramatoa minisitra izy Rina Rabe Mananjara tao de zao nataony ramatoa minisitra androany teo amin'ny pejiny Marie Michel Saondra Malala zao le izy vakitsika intégralement zany amiko dia tsy ato amin'ny Facebook no andaminana ny olana mahakasika ny tokantrano ny fiarahamonina ny firenena ny finoana
Ny safidiany aho ny hiteny ato amin'ny Facebook mahakasika ny fifamaliana teo amin'ny mpampianatra sy ray mpianakaviana iray. Sangandravatra izay iaina ny kolonga sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra andavanandro. Tsy anjarako ny mamelesona momba ny fitondratena, ny fitazaina satria samy tompona andraikitra amin'ny teny fihetsika ataony isika lehibe. Kanefa mahakasika fanabeazana ty raharaha ty izay tsy averina intsony hoe andry iakina ny firenena. Ny mpampianatra no antoky ny fampitana ny fahalalana amin'ny zanatsika izay tsy maintsy arovany zy miaro ny mpampianatra teto minisitra. Omeo ny aja, ny asina, ny lanja sahazazy satria ny mpampianatra natoy zao ay anao antsika. Teny kely ko fiarovana zony ankizy aza afindra any amin'ny kolonga ny atezeratsika atoroy ny lalana tokony alehany ampitiavana izy. Teto zany raha ohatra nanao an'le vidéo direct leya député Anatsimondrano Iandratsy vahiny de niteny hoe renao zay ramatoa ministra sy ny talian'le sekoly de zao tsy hoe ny azira nakaty am'le député na de samy RDR izy Rena Rabe Mananjara fa zao naka an'le côté an'le mpampianatra satria mpampianatra koa ty ministra ty. Ary nahafantatra tsara ny réaction rehetrarehetra ny internet sy ny réaction rehetrarehetra ny mpampianatra mpanabe tany amin'ny sehatra nisy azy nandritry ny zavatra nitranga 24 heures omaly iny. Tikan'izay dozy ny olona manaovy ianao excuse publique Andriamatoa Iandratsy vahiny sy olo-mambôka fa tsy mety mifetsika na de ny fomba nakasary satria misy droit à l'image. Tsy mety mifetsika ao na de fomba fotsiny azy le zany fa avereny tenao tsy matahotra sy olo-mambôka. Fa izy moa ny olo-mambôka ny tokony atahorana fa mifanaja ny zavatra tokony ataontsika. Fa zao tokony ho tsapany le olo-mambôka reny ny adidy amanandraikiny. Fa misy olo-mambôka babinôme ty olo-mambôka IRD tinge ao Atsimondrano fa miasa ho an'ny fanabeazana vomaly izy niaraka tamintsika teto de alefantsika ny sary mizara boky eny Atsimondrano. Ataon'le olo-mambôka ny zany e. Maninona mahavita mijery ny fanabeazana ohatran'izao ny olo-mambôka Alain Ratsimbazafa ao Atsimondrano mahafantatra tsara ny lanja ny fanabeazana mitety sekoly. Ary le sekoly tetezina raha zarany boka ndraindray problème ho an'le sekoly izy. Satria avy any amina olo-mambôka zay mety tsy miaradia am'le fitondrana le boky. Fa fantatra ihany ny zavatra ataon'le olo-mambôka sy le mpitondra fanjakana hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminy de convoquena kely etsero ampirorona kely amin'ny lafin-javatra samihafa zany nge zavatra iainany. Fa zao nisy fijoroana lehibe nataon'ilay mpampianatra EPS, nisy fijoroana lehibe nataon'le syndicat, nisy fijoroana lehibe nataon'le mpampianatra zay samy naneho hevitra tamin'ny Facebook. Ary nisy fijoroana ihany koa na izany na tsy zany azy meritena nataon'ilay ministra fa tsy voatery nanaraka ny levitra le olo-mambôka. Nanao droit de réponse an'le olo-mambôka andefa somotsaritsika namana satria izay koa everitsika normal zany de nandefa sary izy hoe ireto ane le taratasiny zanako zay niditra hôpitaly. Ka tsika tsy contre am'zany fa ny zavatra tadiavintsika fotsiny de hoe raha ohatra ka mbola tsy salama le zaza na ninona tsy certificat médical na autorisation avy any amin'ny dokotera na tsy autorisation avy any amin'ny dokotera zay mbola milaza taratasy milaza fa tsy afaka miatrika EPS mandritry ny zao volany ty zaza ty fa avy mivoaka hôpitaly. Na nanoritra tao anatin'ny carnet de correspondance ny ray aman-dreny le zaza ny amin'ny tsy fahafahany hiatrika ady nara-panotanjahantena. Fa le izy de zay ny tenentsika teo hoe mahagaga ihany le droit de réponse sy ny sary iny zany ny am'le hoe assumeny zany ny zavatra nataony. Zay ny teneny député Iandratsy vahiny satria to hoe nanao valindresaka amin'ny mpanao gazety assumeny zavatra nataony ho an'ny fiarovany zanany ary nakasary izy hoy izy satria maro nakasary ka sao de isy famadiana am'izay ho zavatra hafa zany. Fa misy dikany foany zany satria député nanao an'iny fihetsika iny. Ary na le dignité le asin'le olombelona ary le asin'le mpampianatra mpanabe mba misy dikany ihany eo anatrehan'izay zavatra zay. Zay nge le izy amatona ny anarany tam'ireny ary ny endreketany tam'izany sehatra zany. Fa io any tena olana de zao rina amara-paranaritsika am'izay adevitra de hoe le culture sekoseko tsy afaka mihitsy le culture sekoseko am'le fitondram-panjakana. Ity zany le fampisehoana le hoe taratasy zay avy any amin'ny mpitsabo le nidirana hôpitaly navoaka nisy olo-mambôka Iandratsy vahiny zany. Manamarina eny narariny zany niditra hôpitaly fa zao tsy nahafantatra an'izany le mpampianatra mpanabe EPS.
maromaro zay angla nresantsika teo zay fa hosotsyntsika hoe lay endriky n'le fisekosekoana marobe de tsy nandalina mety netipo taitra le solomavim-boaka de nanao direct de rehefa nanao direct de hoe avereny vavinao tsy matahotra solomavim-boaka de nisy naka 19 kely tato amin'ny sisiny tato de niantso ny anaran-dramato minisitra satria ve tokony atao biby fampitahorana ohatra mialatsiny amin'ny fomba fiteny na tokony atao fampitahorana ve ohatra ny andraiky mpanjakana na hoe solomavim-boaka na hoe ministra heureusement le ministra tsy nanaraka n'lay mety ho antso nataon'le solomavim-boaka amin'le zavatra nytranga zay ny everiny fa positif izy ao anatin'ny zavatra nataony iny hoe ara-dalàna ny njorony zay niarovany anjana mety ho ara-dalàna teo am'zay fa teo amin'ny fihetsika nataony ho an'ny publika dia nanahirana zay fihetsika zay ka be loatra zay ny antsitsika n'le fitondram-panjakana be loatra le fisekosekoana be loatra le fizaozahoana sy ndraindray tsy fandinian-javatra ataon'le mpitondra-fanjakana ka manahirana le fihetsika tao efa nanana problema tamina resaka masobolo nanana problema tamina fihetsika ohatrohatrotran'izany hoe mitondra efa andresantsika omalinge zany riny hoe ity misy vatsy tsinjo zay volam-panjakana de miresaka le député-na tsy mirano hoe avy amin'ny filoham-pirenena ity nefa fatatsika mazava ho azy fa iny vatsy tsinjo iny de amin'ny fitondram-panjakana iny volam-bahoaka iny efa nazavaitsika noho itsika teto hoe mba amboary ny communication anareo fa tsy avy amin'ny filoham-pirenena reny fa volam-bahoaka reny volam-panjakana reny ary ny asa ataonareo de asa makany amin'ny vahoaka fa le izy mila manitsy le mpitondra fanjakana le mpanoana ary zay moa zavatra tsapatsika rina ny amin'ny hoe rehefa nydiniana tsara le fanekoetrarehetra atao anatin'ny internaute de mizara roa ho an'le mpanoana le fitondrana faharoa tena tsy nanao hevitra mihitsy ry zareo nanoana an'le député voalohany zay fa faharoa ny sasandray de teny misafidy ny tsy te hiteny alohanay tsy miteny satria inona tokoa moa no teneniny eo hiaro zavatra sarotra rovana ve fa anjara n'le mpitondra fanjakana manomboka zao no manitsy ny diana mba tsy hitenenany hoe nareo de amateur en politique nareo de par accident natonga nareo teo nareo de par hasard par circonstance de choses natonga nareo teo ka nitapoam-pahefana nareo de miseho amin'ny endrika maromaro le fahefana eo an-taninareo de tsy hainareo mampiasa azy de miseho amin'ireny zavatra ohatran'ireny le izy ka mba hitsy io tompoko fa rehefa tsy miala aty amin'le directeur anivon'ny présidence anivon'ny inona moa ty zany sampandraraha-mpanjakana samihafa zany le scandale rehefa tsy miainga aty anivon'le ministre de makany amin'le solomavim-baoaka indray ze ty anivona ministère marimarina kokoa tiako resahana de ohatran'izao ny zavatra mitranga de manana resahantsika rina ary tena miresaka tsika satria le asin'le fanabeazana raha ohatra ka tsy miteny ohatran'izao tsika no sahirana de angatany rehetra hoe manaova excuse publique na fialantsiny masim-bahoaka andriamatoa député hoe tsy nety ny zavatra nataonao hatram'izao izy moa tsy izay ny navatra nataony mazava ny teny ministra ny fanabeazam-pirenena tsy miditra ndraha ohatran'izany name rariny ny mpampianatra mpanabe ny ministra zany everitsika fa lesina ho an'ny rehetra zay lesina ho an'ty mpitondra fanjakana ity lesina ho an'ty fitondram-panjakana ity efa tsy tafavoaka nareo ary efa manaonao foana nareo tsy sevitra aminareo manao concertation nationale amin'ny vahoana ametrahanareo ny tongotrareo ny tananareo ny lohanareo ny vatanareo ao anatin'izao situation efa délicate zao misaotra riny iny ary amaranantsika ny fantarana miara-manonja MBS radio madame nyty indray mitoraka tya dia teny kely fotsiny aloha momba niny raharaha iny ny tena zany avy aty ivelany tena hoe mitazana dia nanaraka an'le izy de rehefa tena nahita an'le izy de hoe raha mifandehany teo zany dia mitombona sady mendrika tsara ny teny zay nambarany ministra ny fanabeazam-pirenena tamin'iny raharaha iny mitombona sady mendrika tsara mihitsy ny tenyny ramatoa ministra misana fanabeazam-pirenena tamin'iny raharaha iny ka dia ambava homana ampo mieritreritra ny amaranantsika azy dia iresaka kely sika momba nyty resaka Ukraine ity satria tsy azo avela hoe ho tompotra amin'ony ny malagasy indrindra ny mpanaraka ny miara-manonja satria tsika eto sepitra ny fahasairanana sepitra ny fahantrana nefa ary anananana ry sepitra ny skandale isan-karazany atao amin'ny firenena nefa ary anananana ry misy zavaka mikotrokotroka be ary miatraika amin'ny fiainan'izao tontolo zao tompoko la izy zany de hoe tao anatin'ny andro vitsy zany zay dia notafehan'ny Rosiana ny faritry Donbass io zany dia faritra ny atsinana ny
any antsinanany Ukraine izy zany ary misy sistany arahany amin'ny Russie lazainy hoe ho fiarovana ny Rosianina zany sy ny pro-russe lazainy Poutine zany ny antony nanaovany an'izay fihetsika izay tantara tsotra aloha ahafantarantsika azy ny andohan'ny mponina tany zany dia slave izy io zany dia niainga tao amin'ny faritra Ukraine tao reo slave reo efa tany amin'ny taonjato ela be tany dia avy eo reo zany dia nikisaka ny atsinanana dia teraka ny atsina hoe vieux russe dia tao anatin'io vieux russe io zany dia nisy dialecte ny voaka dia lasa nikisaka ny ekandrefana indray zany reo le niteny an'le dialecte io zany dia lasa io Ukraine io fa le vieux russe zany dia teraka n'ilay hoe Russie dia ny lehibe dia le Ukraine ihany koa zany lasa nitatra ihany koa zany rehefa tena jerena zany le izy dia ray ihany no ny poirany reto olona reto zany na ny Rosianina na ny Ukraine zany satria le slave no ny atombohandry zareo zany dia rehefa nandeha tonga taty amin'ny andron'ny Lénine dia voafoaka tao anatin'ny firaisana sovietika ilay antsoina hoe Ukraine zany dia rehefa rava ny firaisana sovietika na ny URSS taty amin'ny taona 90 dia naleo tena lasa republika ilay Ukraine tahaka an'ireo republika madinidinika tao anatin'ny URSS dia lasa naleo tena tahaka ny Lituanie, Lituanie sy ny sisa dia ao Ukraine nefa amin'izao fotoana izao ny ilany atsinanana dia saika amin'ny teny Rosianina avokoa ary misy satria niainga avy amin'le hoe vieux russe tsy natao mahagaga zany dia aty amin'ny ilany andrefana indray mbola misy resaka hoe momba ny polonais zany niaraka tamin'ny polonais Roumanie sy ny sisa zay zany lasa Ukraine dia i Vladimir Poutine moa zany etsy an-daniny mieritreritra hoe tsy zakany vavoniny raha toa ka ironany amin'ny Amerikanina i Ukraine ao anatin'izay fandehanany raha izay satria ny mpitondra Ukraine amin'izao fotoana izao dia pro occidental na hoe mirona kokoa mankaty amin'ny Amerikanina sy ny Eropa andrefana eo zany ilay izy dia hozy Poutine hoe mba fiarovanay an'ireo Rosianina tena miaraka aminay dia zay tsy maintsy anaovanay an'ilay fihetsika fa etsy an-daniny alefa ohatra nisy tozeo zany mihitsy zany ataoko zany fa tsy hoe mampianatra ny ampianarina akory fa tiana hoe fantatsika etsy an-daniny nefa dia misy fifamatorana karena i Russie sy Eropa io zany dia limitra le hoe Nord Stream 2 zany dia gaz izy io taritana avy any Russia tonga dia mifarana ao Allemagne zay zany no fandehan'ilay raha io dia izy io efa vita fa mbola tsy tena hoe aperinasa dia noho izay fifandritana eo amin'ny Russie sy États-Unis zay dia mandrangaranga sanction na